Ny farany de mahita vokatra le olona ka de anasanareo mihitsy mba misy hoe anareo anankitelo sahiny mijoro za zany miteny an'izany foana za mifampiandra fa sahiny telo no angatahako fotsiny hoe nandritry ny asa ve nandritry ny fianarana inona ny zavatra tsapanao hatramin'ny anatrianao mety ihany koa hoe zay pasteur tamin'iny ohatran'le olona nandefa nanao demande na passeport tsy nivaly mihitsy de atao anatin'ny zoma fanavoazana sy fampirenana rehefa nandroka de vola nivoaka somatsara le passeportny de zany zao de vavalim-bavaka zany satria bloqué foana lay zavatra zay natao iny moa le fa nampianarana anareo am'le Daniel toko fa folo ngamby izay sady efa mampatsiahy donc jerena vetivetika aloha de avetsika manomboka sady karazana fampidirana ny miandry andreo namantsika zay any andalana de tsy avela ho verimaina fotsiny le fotoanantsika efa nampianarana teto izy ty fa manamafy ihany manamafy ny tompo satria ndraindray tsika lasa bloqué amina zavatra tsy ahoana akory de nefa zavatra fandroana de vola izy de miva Daniel toko fa folo izy tsika nisy nanontany mantsy izy io tamin'ny takariva de tsy voavaly intsony zany hoe mba fitindesona kely de miomana le joro vavolombelona zany hoe manasa olona roa na telo zany Daniel toko fa folo fa tadidinareo nanazavako an'io de sady mampatsiahy ihany tsika ny lesony ty rehefa ampianarina ohatran'io izy de tadidio tsara mihitsy de azonao aparitaka zaraina any amin'ny namana rehetrarehetra any tena misy mihitsy ny devoly mpangalatra valim-bavaka de nanazava an'izany mihitsy hoe tamin'ny tontolon'izao tontolo zao zay de nianatra an'izany hoe ny olona rehetrarehetra de manana ny atao hoe kitana fa zareo mpanandro no mahalala an'izay sy mampianatra an'izany fa za mba mampafantatra fotsiny hoe zao ny fitovin'ireo zao ny tsy fitoviana izy anankiroa de ny olona tsirairay avy samy manana atao hoe le hoe kitana zay io zany karazana anjara zavatra mety hoe soa tokony ho azonao sy rehetrarehetra zay le fanazavan'zareo anazy de izy io tena azo samboriny fa naminy koa ny olana tsy mihinana de mpanandro ary no nyteny an'izany sy ny tontolo ny aiziny de tena misy le izy ny olona tsirairay avy zany de samy mohatra misy anjara tokony ho azy zany mety anana tany trano anjara vady tokony ho ana de kitana amin'ny filazan'zareo an'io zany étoile anao io de za mpanandro be maina hoe za membrana satanika anankiray de hoetiko any io de angalariko de tena azo atao mihitsy zany eo amin'ny tontolo ny aiziny tena alaina zany io karazana hoe kitanao io de rehefa lasa io natakomana de lasa tsy tafavoaka mihitsy ianao zany tokony hoe am'ty taonty azo tany azo trano tsy tafavoaka ianao tsy mahalala mihitsy ny heverinao hoe zay mihitsy le anjara non ny tena marina nefa tsy zay mihitsy le anjaranao fa misy olona ny sikidy na misy olona nanakona le anjara tokony ho anao de zay zany le ohatrany hoe ozy izy le zao tontolo zao hoe ny tontolo ny vitana ve ny diranandro ve sy ny rehetrarehetra fa za tsy hiditra lalina be ny am'izay satria nalizy rehefa tsy de tadidiko intsony fa tam'za nianatra amin'ny boky mainty ny naizako an'izany sy nianatra ny tontolo tao ambadiky ny fiaina tsy hita de betsaka fa taty am' Jesosy nianatra hoe inona Jesosy ity zavatra ray ity satria samy mampianatra an'io daholo na ny tontolo ny aizina ny any aty amin'ny tontolo ny mazava de tena misy izy io valim-bavaka tokony ho azon'ny olona hitanao izy izy rehefa niresaka an'izany tsika Elia de nisy taona efa nampanantenan'Andriamanitra ny hoe ilatsaka ny ranonorana de niteny tany miabo hoe ndany ianao mandeha nary-mpanjaka fa ilatsaka io ranonorana io fa jereo izy fa rehefa niteny an'iny Elia tsy nanao croiser les bras fa nivavaka atao tendrombohatra Karmela amandra pirotsaky ny orana mivadravatra dikan'izany zany mampatsiahy foantsika efa fantatra hoe nianatra an'izany ianareo teto mampatsiahy anareo foana ny hoe tsy azo atao ny mipetrapetraka foana rehefa misy projet tanterahana voalohany ny projet rehefa tanterahanao de aza lazaina amin'izanizy afa-tsy amin'ny olona tokony ilazana azy ihany zay le natonga antsika niteny teto hoe kristianina be resaka ny olona ray be resaka de mora samboriny de voly le kitana ohatra hoe zaho any andafy anamboatra passeport vao misy maheno an'izay ka misy namana tsy tianao fotsiny lasa hoetiny sarinao sy ny date de naissance fotsiny zay ny aminao fa tsy tafavoaka eo anao misy olana tampoka mipotra tsy apopozonao any mety diso tampoka olo ny anarana tsy fantatra ndray hono hoe inona ny antony tsy fantatrao eo tsy fantatrao anefa fa tsy zay loatra fa nisy asan-devoly ny asa de nanakona an'izay anjara tokony ho anao zay de zay zany mahatonga ny hoe rehefa misy zava-dehibe na mariazy ninina afa-tsy amin'ny fotoana tena nateranao inona moa zany invitation rery any zay vao tokony ho fantatry ny olona le izy fa faharoa raha tsy maintsy ampahafantarina le olona le izy de zao ihany mila mitondra ambavaka mila manina hoe tsika tondra ambavaka fa azadiny fa ny
anisany zavatra mangejany malagasy ny oziny ory avamanana. Io oziny ory avamanana io de tena misy na za zao raha mbola nisy tona natratra an'izany ory avamanana na miafialona na zany misy io. De raha vao eny io ka hoetiny io lany de zay no izy. De zay no nampianarana antsika an'ity hoe jerevinareo aty fa mampatsiahy fa efa nianarana intelo angamba an'ity. Fa mbola mitarena foantsika ny amin'ny hoe tena fa le asany pasteur fa tena tokony raikitra mihitsy fa nahagaga ao pasteur tsy nety raikitra. De nijoro varombelona taminareo hoe nisy tenin'Andriamanitra nilatsaka noentina mpanompon'Andriamanitra avy lavitra be ho anay mivady. Zao le teny tamin'izay hoe oneran'Andriamanitra hony avy reny avy zato teny zay laninareo mivady hatramin'ny nanomponareo. De ok, mariny zany faly be zay mivady. Nandeha nefa amin'ny fotoana tsy hitana mihitsy le hoe noneran'Andriamanitra. Ohatrany tena natsiaro mbola nangiry firy ary de nangataka tamin'ny tompo tena tamin'ny fanahy mihitsy zay le mivavaka amin'ny fanahy zay. Tena nitomany fa ahoana ny antony ity Jesosy. De nakateny aho tamin'izay de teto amin'ity Daniel ity mihitsy ny tanako zay tena tsy haiko nanazavanyio raha tsy nisy tonandro tamin'ny tele nisy olona nanazava zay de napiko amin'izay ny fanahy masina hoe Jesosy inona tsara ny tenin'le olona teo de zay vao azoko tio ty Daniel toko 7 ty de jerevinareo tsara le izy. Fefanaza tsaroko mihitsy nanazava ty fanontelo angam zay. Afaka raha misy mampirehitra jiro amin'ny sisiny rehefa misy interrupteur ingera la Erika zafady de mba mirehitra ny jiron'ny reto olona vato amin'ny sisiny reto fa maizina ry zareo maizina zafady indrindra. De jereo aty tena ataovy latasy manomboka androany fa ny valim-bavaka azoko de io de zaraiko aminareo fa ho atsika rehetrarehetra inkio amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de hoy izy tamiko miara-mamaky isa 2 ay zany ve ny feon'olona maro be zany isa 2 ka nareo ara tsy manontanyka zay mihitsy ngeny andrasako zay nareo manontany zay mba manontany io fa za de mipetraka fotsiny eo amin'ny sezy eo. Ao tsara ve nareo aloha za koa mantsy vao mahazo micro de tonga de ohatrany lasa resaka amin'ny tsy hoe resaka fa lasa tehiteny satria peta be le zavatra tokony hifampizarana. De raha vao miana antsika de tsy ampy le fotoana de ny tsara nefa hoe misy averina ihany ny lesona teo aloha fa tsy hoe mitady lesona vaovao foantsika satria ny teo aloha raha mbola nisy tsy nampiaritsika. De jerevinao le Daniel toko 10 page 829 fandininy 220. De raha isinao to an'izay mbola tsy nandray ho an'izay efa nandray fa tadidiko efa meko teto indroa izy io fantelo ny androany manamafitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de hoy izy tamiko aza matahotra ary Daniel de eo amin'izay isa 2 hatramin'le andro maninona ozy izy hatramin'ny andro voalohany naninona nampiasanao ny fonao de maninona ozy izy reko ny teninao zany hoe za zany vao nandohalika teto amin'ny altara nareo nandohalika teto iny de faren'Andriamanitra hoe Jesosy le asako rifa za te hiditra hiasa Jesosy le passeport Jesosy le zao Jesosy le vady tokony anjara Jesosy ren'Andriamanitra zay. Raha vao mivavaka amin'ny fanahy ianao tonga de connecte direct amin'Andriamanitra io fa zao anefa tsy vitany hoe ren'Andriamanitra fotsiny fa toy izy amin'izay nge le toyanteo hoe amin'ny anaran'i Jesosy 7:12 de toizana aloha le izy hoe ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra de reko ny teninao de toy izy nge le tapany faharoa tapany farany ary noho ny teninao de maninona ozy izy avy de nareo amin'izay no antaniko raha nianatra tsara inona zany ny dikan'le ho avy Andriamanitra zay mihitsy neny ho avy Andriamanitra amaly vavaka vao ny vavaka zany ny olona ray de ho avy Andriamanitra amaly vavaka fa jerevinareo toy an'io de zay teny ka ataovy point ao baibolinao mihitsy de zara ho amin'ny mpianakavy ny finoana maneran-tany zao le toy an'io amin'ny anaran'i Jesosy 7:12 hoe fa lay andrina ny fanjakan'ny Persia nanohatra Iraky amin'ny 20 andro. Hitanao le andrina ny Persia tamin'izany fotoana androany anisan'ny natanjaka indrindra zany andriny zany le andrina ny Persia Satana Lucifera Belzebouba lay mpanakana mpisakana Satana mira mpisakana fa ho ianarantsika eo zany rehefa avy rehefa mandeha ny projecteur antsika angamba raha misy afaka tonga de efa mametraka de apetraka tsika zay avy eo zany hoe lay andrina Persia de tsy izy akory zany fa le Satana le devoly zany hoe foana eny koa zany ny devoly tonga ny anjely tondra valim-bavaka teny amin'ny abakabaka satria Satana de prince de l'air ny anarany zay vola zany
zany hoe tsy any ambanin'ny tany ihany, tsy any anaty ranomasina ihany, fa eny amin'ny rivotra eny de misy devoly eny. De raha vao tonga le anjely nidina avany de tonga kosa Satana ny barazan'izy 21 jours. Ary averimberina mihitsy io zany, na mbola verina koa reo amin'ny heriny tsy tokony ho leo mihitsy nareo. Ny antony amerenana io zany ahatonga antsika conscient tsara hoe tena enjana tokoa ange zany zavatra zany, hoe misy valimbavaka zany tokony ho midina avany 21 jours sakana ny anjely andrina amin'ny Persia. Raha andrina amin'ny Persia ety tany nge tompoko tsy asakana anjely eny an-danitra zany mihitsy. Dikan'izany tsy olona ny resahany eto fa fanahy. Mazava aminareo aloha le resahany eto de jerevo toizantsika 9:17 fa lay andrina ny fanjakan'ny Persia nanohatra 2 andro, fa indro kosa Mikael amilay ireo andrina lehibe no tonga anampia, ka izao ihany no sisa nijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Tanao, jerevinao, zany hoe rehefa tonga zany ny anjely avany hitondra valimbavaka de 2 andro tsy navelan'le andrina Persia teny amin'ny abakabaka ny sakanany. Sakanany tena niraka ainga ny Jehovah Andriamanitra anty arkanjely goavana be ty, de izy le anarany Mikael mantsy de lohan'ny tafika ao an-danitra ao. Mikael le niady tamin'ny Lucifer ny amin'ny apokalipsy ihany, de ho anarantsika zany rehefa avy eo. Nirahana ainga Mikael, andana ampio iny anjely mitondra valimbavaka iny fa sakasakanany Satana. De tonga Mikael avany niady, tsy fantarantsika na tamin'ny sabatra na nytafondro fa de zay fotsiny papapa fotsiny fantarantsika aloha, tsy fantatra hoe tamin'inona aloha fa ady nisy ady aloha tao fa de zay fotsiny anehoana azy de niady tao 2 andro. De zay vao tonga teo amin'ny Daniel ny valimbavaka. Raha androany zany Andriamanitra ny te amin'ny valimbavaka ny Daniel 21 jours, ray volana latsaka vao tonga tany amin'ny valimbavaka. Vokatry ny komba ny fanatrehana teny amin'ny lanitra. Azonareo ve zany fanazavany zany? Mazava aloha sa tsy mazava treo? Noho izany zany misy karazana valimbavaka ao izy mety tonga androany, tokony androany ny tonga fa ny sakanany devoly. Zay le azatany, mahazavely sy le devoly pitifitra valimbavaka tena misy io. Zay io le tontolon'ny fiainantsika tanteneniko anao teo mpangalatra kitany mpanakona ohatra. Hain'ny mpanandro mihitsy ny hoe raha teraka bele de raha takonako amin'ny teraka zotoro ty de mifanakony reo de rela teo mifanoto vitana ohatra zany ohatra. Any amin'ny fanandrony zany resahako anareo zany fa tsika tsy mianatra an'izany aty. Fa ilazako aminao hoe ry zareo mpanandro de mahay tsara ny mifanakony mihitsy. Raha ty olo ty zao ny daty naterahany zao tia ny anaovana anazy asinany ty izy rehefa zao maty volana tsy tavavoaka mihitsy izy rehefa tratran'izay. Zavatra misy zany, na tsy hoe rehefa kristianina ianao de tsy tsony zany, fa misy zany. Fa itsika kosa mitrandraka tontolo avoavo kokoa noho ny Satana. Mazava aminareo zay de zay no atonga ny hoe 21 jours tsy tafavoaka le valimbavaka. Noho izany rehefa misy zavatra angatahanao amin'ny Jesosy akoatry ny vavaka miezako anazy zany, satria anomboka tsika afaka fotoana fohy. Rehefa mangataka vavaka amin'ny Jesosy zany ianareo de akoatry ny vavaka de aza adiny ny mandroaka devoly. Averina ihany, akoatry ny vavaka de aza adiny ny mandroaka devoly, mpangalatra valimbavaka. De roanao amin'ny anaran'i Jesosy foana. Ninina zany tonombavaka tononao de amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakery tsy manampefana ny devoly mpangalatra valimbavaka eny amin'ny abakabaka rehetrarehetra eny de amin'izay ny anjely manampy anao anatin'izay mba hatongavan'le inona moa valimbavaka eo aminao. De hitanao fa raha zavatra tokony heri-taona vao tonga eo aminao rehefa mazoto mivavaka sy mandroaka devoly ianao ndray mpimaso ohatran'izay de azonao le izy satria Andriamanitra efa mamaly vavaka. Andriamanitra ny tsy faly amin'ny fahoritsika zany mihitsy tsy planin'Andriamanitra ny ampahory ny zanak'olombelona. De zavatra tsapako hatramin'ny fandimbiasanay mivady isan'andro, anara androany ianao rapitso, ana androany ianao rapitso, de tena heninao mihitsy zany akoatrin'le fanaovana ampafolo-karena, akoatrin'le fanomponan'Andriamanitra amin'ny fo madio de hitanao mihitsy ny zany forotsaky ny Andriamanitra mitahanao zany. De zay ngeny tediavintsika eny zay tsisy olona manompo. Sa misy aminareo hoe za anompo olona tsy mampanina na mahantra eto foana ary mandra-pahafatiko misy aminareo hoe maniry an'izany? Mba iza mba atsangana tana zay mba maniry hotahina hoe zay mba maniry hotahina ary paster eo Jesosy hitanao reo olona maniry te hotahina reo daholo. Noho izany raha te hotahina anao de vavaka miampy fandroana devoly. De io no porofony zany fa misy ny devoly mpangalatra valimbavaka. Andao ary
misy anankiray na roa na telo zay vonona fotsiny. Inona zavatra tsapanareo? Za zany tsy miteny hoe tsy maintsy misy valibavaka be azonao sa tsisy, misy tsara zany tsisy. Fa inona kosa ny zavatra tsapanareo rehefa mandroaka devoly? Inona ny zavatra tsapanareo tamin'ny fiainana taorian'ny fanatrehana ny zoma fanavozana? Tao ary misy volontaire ary mba hiangaviko. Ianao ray aman-dreny. Sa io amijoro ianareo kristianina fa manjary menatry ny olona fotsiny etsika. Inona zany ny zavatra tsapanao? Anarana aloha kely makaria. Eny tompoko, pasteur sady hiraka any ambavolo eny Ospianala. Faly mahafantatra amin'ny pasteur. Surtout. Ny zavatra sapako aloha amin'ny eto hoe vavaka sy ny hoe fandroana devoly. Indray andro de fa tombo avao ny andro. De rehefa tombo avao ny andro fa fety de nisy loka fanatavy be na karika le ramatoako. Fa tonga kosa le tovolahy anankiray niteny taminah hoe tonga avy andao aloha fa hivavaka sika. Fa nivavaka aho de nandroaka devoly tahaka le teneny ray aman-dreny io atany amin'ny abakabaka re roana devoly miala le devoly mpamono. De niteny taminah izy andao sika fa tsy maty izy. Efa tonga tery ambanimbany zahay izy fa andao sika. Fa rehefa nandeha zahay efa akaiky ny tranon'le olona. De zay moa zany ohatra hoe mankahery le zanany le nahakanay io de le olona efa maty ao an-trano efa be de be le olona miandry efa maty izy. Fa rehefa akaiky le trano zahay de samboatra le olona maty de teny izy hoe andao amizay fa tamy zalahy. Hoy le devoly tao am'le marary le maty. De tonga de nitsangana izy. De niteny moa zay de mendroso izy maty le nakanana indray tena mendroso izy. De tena fa hoana iza le marary izany maty. Nareo zay teny izany marary na izany maty. De hoy zareo hoe fanagaga koa pasteur. Fanagaga koa pasteur nenene efa maty misy izy io e. De niteny izy hoe nisy fanao izy fosy be ary tany ambony tany vao nahen'le feno izy de nirakofan'le fana igny hao de nisy zavatra maintsy be niakatra lasany. De hoy izy hoe andao isika fa andeha hody any an-trano satria fa nasindra trano izy. Andao isika fa andeha hody any an-trano. De tonga tany an-trano zay de niresaka. Afaka soma sara le olona. Zany olona dadara be tamin'ny fotoana taloha tamin'ny andro sy fahalalana tena be de be le fanimpona sampy nataon'olo zany fa tena afaka le olona satria nisy fanahy niady avy tany an-danitra nirombaka io fanahin'olona io. Ka zay zany masapa misy ny hoe misy ny fanahy avy any ambony milasaka avy amin'olona ka mahatonga le olona manana fandreseny na adina etreny. Zay sara to. Sotra pasteur ataovy mafy nitehaka ho an'i Jesosy ny amin'izany. Sarotra be ny mitory amin'ny olona tsy mino fa misy ny fanahy. Ary voalaza mihitsy fa ny fanahy no maha-olona. Raha vao mino fotsiny olona fa misy ny fanahy na tsara na ratsy aloha fa zava-dehibe zany. Ny olona tena tsy mino tontolo na resaka spirituel ny sarotra toriana teny indrindra. De zany ny fiantraikan'le hoe fandroana devoly. Satria rehefa tonga Jesosy amin'le fotoana mandroaka devoly iny mantsy ianao Salamo 144. Efa hainy rehetrarehetra zany fa amena ho an'le namantsika mieno any amin'ny onjam-peo. Salamo fa 4:1 de jerentsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nresaka tsika. Ny amin'ny hoe rehefa mandroaka devoly mantsy ny olona ray de Salamo 4:1 de io le zavatra tiana adoravana amin'io Salamo 144 io. Amin'ny anaran'i Jesosy hitantsika zany ao ary miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary manao ny rivotra hoirany. De le mpanompo misy ray kely de eo ambany eo misy ray kely eo ambany io. De io manao ny anjeliny ho rivotry ary ny mpanompony ho lelafo. Ny mpanompon'Andriamanitra zany lasa inona? Lasa lelafo. Amin'ny fotoana zany ianao mandroaka devoly de misy anjely miaraka aminao mivadika afo iny tananao iny.
de zay mahatonga any rehefa dorana amin'ny anaran'i Jesosy le kalan'olo de milelalela mirehitra mihitsy. Zany zany mila mino an'izany tsika. De zay mahatonga any raha marary ka metrahanao tanana na lohanao any amin'le marary any de may le asan-devoly ao. De rehefa miala le asan-devoly de misy fotoana tonga de sitrana le aretina, na hoe tsy sitrana eo ihany koa le aretina fa ara-medikaly, miala aloha le devoly manarona an'le aretina de zay vao hita le fanafody le izy. Ny olana amin'ny aretina raha vao tratrana kalan'oro na devoly de takonao le aretina de tsy mandaitra mihitsy le fanafody. Mandeha zany le fanafody fa le devoly manarona an'le aretina de tsy mandaitra, tsy tonga ao amin'le zavatra tsabona mihitsy. De rehefa roana le devoly de zay le fanafody vao mahazo an'le aretina, na soa tonga de miara sitrana amin'le fandroana devoly sy fametrahan-tanana koa lay aretina. Mazava aminareo zany zay fanazavana zay de aleo foana rehefa misy marary de tonga de hoe roay devoly foana aloha, zay vao hoentina any amin'ny dokotera raha hoentina makany. Zay koa rehefa vao misy projet tanterahana de roay devoly foana aloha, zay vao tanterahana le projet. De zay koa ny tenenina hoe rehefa mandray vola de roay devoly foana aloha, zay vao ampiasaina ny vola hoentinareo any an-tsena na any amin'izay andehanana anany. Fa zaho tsy mpitsapa ody loatra, tsy de matsapa ody fa tsy miriko eto mihitsy, fa ny vola avy any amin'ny banky ho any tena henoko mampirehitra ny tanako. Raha vao mandray vola avy any amin'ny banky le vaovao be reny, akoatrin'le fofona be henoko anatiny le fofona vola moa zany de mangiritsina be reo tanako reo, mangidididy be mihitsiny, tena ohatrany mamaivay be zany. De tsy haiko fa maninona raha atony vola avy any amin'ny banky tony no manao an'izany. Aleoko lavitra vola avy tany aman'olona toy zay le vola tena mbola any amin'ny banky iny. De zay no mahatonga mampirisika anareo roay devoly foana, fa tsy fantatritsika mihitsy ny zavatra efa ataon'le olona any mialohany andraisana. De normal le vola eto Madagasikara tsy mipirina loatra amin'ny malagasy, fa ohatrany mandalo de lasy. De le vahiny ihany ny tena manana an'le izy, fa le gasy andalova amin'ny vola. Nareo ve tsy mahita an'izany aloha ohatrany hoe malagasy le andalova amin'ny vola fotsiny zany ohatrany hoe zarana mandalo, fa miteny anareo amin'ny anaran'i Jesosy roay devoly io. De rehefa avy roana devoly io voly io de ameo aloha ny anjaran'Andriamanitra zay vao ampiasaina. Aza amin'ny totaly ny abetsaka io hoe ty zao raha angalako an'ty ampafolony ty de lasa kely, fa plus ianao mahitra ny amin'iny de plus le vola vetivety de lany tsofin'Andriamanitra le izy. Fa sady mampianatra anareo an'izany, mampatsiahy zany satria sady mikarakara an'le vidéo projecteur ty antsika moa zany. Zay zany no anisany appréciena antsika foana hoe mazoto manatrika le zoma fanavaozana sy le fampianarana. Fa zao ny tena angatahako aminareo rehefa mba mahazo eto ianareo de andanako mba mizara, tena ometsika maimaimpona ny zavatra eto. Tsy mbola nakavola taminareo mihitsy ary teto na izay tonga teto tsy maintsy mandoa vola ianareo, afa-tsy mipolikopy any angamba ny manandoavantsika vola. De misy zavatra photocopiena. Raha film ny tediavinao tia raisy ty laharatariby ty amin'le film rehetra zay mandeha eto, tsy mamena azy eo amin'ny radio tsony. Ny antony tsy manana fotoana tsony ireo olona andraisana anareo amin'ny radio, fa ny asa koa fa tena be de be. Fa ty misy laharatariby raisinareo amin'ny fikrimi, alaina maimaiponao koa ty reo, na hira na film na photocopie de alainareo. Ny photocopie kosa aloha no andoavana vola zany hoe le vola le manao photocopie ihany no alohanareo. De ho anareo rehetrarehetra mpanarika zoma fanavaozana tia ho an'le hoe ilay ty zao hijery an'ty oronan-tsarintsika rehefa avy eo, de raha zany ilaharanareo amin'ny radio de ndraindray tsy omby le birao ao, feno ohatra ty andavarangana, de ndraindray lasa le asa ary no tsy vitanay indray ao anatiny. De mifanaraka zany zay hoe aleo mba ho zaraina ny asa zany. De napetraka amin'ny fikambanana kristianina mifanampy de ty laharatariby ty ny raisinareo 038 41. Ninona zany zavatra nampianarina teto zany raha zany eto akoatran'izay mpampianatra hafa de ato amin'ity napetrako izy de ao ny raisinareo 038 41 943 78. Io 38 41 943 78. De alainareo any reny amin'ny flasy ho an'le avy any amin'ny faritra rehetra na mpitandrina izy de azonareo alaina maimaiponao reo. Misy film be da be ao tonga de téléchargena, tsy téléchargena moa zany fa mitondra flasy fotsiny ianareo de azonareo alainy zany na photocopieny zany. Zay zany mahakasika an'le fiarahantsika mba tsy siny hoe mampalahelo ianareo miala eto fa misy zavatra tsy apetrako mihitsy aloha raha tsy efa hazavaiko eto mialoha le izy. Ny antony sao entinareo nefa tsy azonareo akory lay fanazavana an'le izy. De zay mahatonga ny hoe alefatsika eto aloha le izy de azavaina eto, de zay avy azavaina no alainareo hoe mba ilaiko iny ohatra le almolonga zao ilainareo
dia azonareo telesargena dia hoentinareo le almolonga dia azonareo zaraina any ambany vohatra any fa teny malagasy iny satria rehefa iny no miparitaka any ka resy lahatra ny fiangonana dia azo antoka fa iova ihany a Madagasikara araka ny teny tompo mantsy amin'izao fifoazana zao no amonjena ny Madagasikara ohatran'izay sao dia mbola misy ijoro fa hanomboka fotoana raha ohatra ka tsy misy resahana tsony izy aminareo a no nampiatra an'le zavatra natao teto ary dia nandoa izy tany an-trano a na tsy fantatra hoe nandrezatra tsangano hoe tanana zany olo zany tsangano ambony tananareo ireo ihany ve ary le teto raha le tamin'izy teto le tamin'ny asa teto dia te andoa izy dia tsangano hoe tanana le tamin'ny asa tamin'ny herin'ny androany aza hitako ndraika mitovy amin'le mahazatra indray izy ty manao raha le mahazatra rehefa zomara fantatrinareo zay mihitsy mahay ny ranabaviko ato mihitsy le izy iza hoe tsy teto tamin'ny heriny atsangano hoe an-tanana ato avy ambony ge an-tananareo hoe tena marina jereo atsangano hoe an-tananareo hoe jereko ahy ato avy ambony ge le tsy teto tamin'ny heriny jerenareo nge reo jerenareo nge le tsy teto tamin'ny heriny fampijery ngenareo jereo nge le tsy teto tamin'ny heriny dia mba jereo le tsy teto tamin'ny heriny de problème dia izany hoe nefa teto tamin'ny heriny atsangano hoe hitanareo vitsy lavitra le tsy teto tamin'ny heriny no le teto tamin'ny heriny dia mahagaga hoe maninona raha hoa tsy mety feno ty trano ty e satria misy vaovao foana zany tonga rehefa zoma dia ny olako dia zao misy toana rehefa mampianatra eto a dia tsy mamerina tsony an'le hita satria mieritreritra hoe hotezitra eto olo reto hoe zay ndray pastera fa lefa nomeny tamin'ny heriny ihany no averiny nefa rehefa tohizana le izy a dia misy tsy teto mihitsy izy dia tsy arantsony hoe inona ary zany resahan'zareo tamin'ny heriny zany dia ny zavatra nyresahako tokony nampimety tsisy mimely olo anantanika fa dina ka tsisy araka mihitsy le tenenin'ny pastera ozy izy satria ka izy tsy nanarika le tamin'ny heriny a dia tsisy nininina azo le zavatra resahako na mety hoe tokony hanangatanana izy tsy nanangatanana tamin'ny heriny tsika nandroka devoly dia laza hoe masiny ny tananareo dia apetrao any amin'ny faritra any amin'ny kibo any amin'ny loha dia zay nantaniko teo hoe iza ho any nalolo atsangany hoe tanana le nalolo dia hoe nandoa nampiaratra tany an-trano ta zany kely tato avy ianao vetivety kely mba mijoro eto ianao mba azavao kely aminay inona le nataonao a dia nanahoana ianao rehefa nandroka devoly eto a za moa tsy ianao le inona natao anao zay dia nanahoana ianao enao a miaraba ray amandreny miaraba ny fiangonana raha izy aloha manao présentation aloha izy amoa ianao zany ya rahalahy nikena nikena rahalahy nikena menatehaka ho any rahalahy nikena aloha mahatonga mampitehaka anareo foana tsika malagasy ho mila mahay mifamme courage azonareo zany a mila mahay mifamme courage dia ny antony le nitehaka zany hoe fisaoranan'i jesosy hoe saora fa nisy rahalahy nikena samy joro eo a dia sady fampahirezenao mba azoty joro foana zay rahalahy nikena ya tsy nomaly ihany fa hatramin'ny namonjena ny zoma fanavozana sy fampirenana vao nanomboka kelikely namonjy zoma fanavozana sy fampirenana dia nampianarina moa le nandroka devoly dia rehefa tao amin'ny benoir zany hoe tao amin'ny fandrona zany dia nandroka devoly a rehefa nandroka devoly a dia nanamasina rahan'i jesosy dia ny rahan'i jesosy ny nandroko dia rehefa nanamasina rahan'i jesosy a dia natao gararaka ohatra zao dia nandroka devoly teo amin'ny kiboko a dia rehefa nandroka devoly teo amin'ny kiboko a dia to dia nandoa be amin'izay a nandoa be a dia teo nandroka devoly fampianarantsika moa misy anarana devoly be dehibe dia alefako daholo amin'izay nalefako dia nandoa dia vita amin'izay iny fa fandoavako iny dia matsiaro maivana amin'izay après an'iny dia oza hoe misy zavatra namatitra zany dia akoatr'izay koa nisy fotoana zay moa avy any Tsoromandidy any dia niakatra ty Antananarivo aty aty no mitoetra amin'izao sady mianatra no manao asa ihany koa dia nisy fotoana nidina tany aminay tany Tsoromandidy dia zokiko moa zany efa manambady dia napitany zareo an'le fahalalana anazoko tatao zany to dia eo ihany zareo to dia fa zareo mbola tsy fifoazana moa zany fa mbola efa ifo dia nampafantarako an zareo amin'izay ny fahamarinana dia eo ihany zareo to dia nendahan zareo ty fatana iny ty tranona fangaraka misy fatana litanao le bibikely misy bibikely zay manko mandeha ao an-trano a dia nampianarany mpanompon'Andriamanitra hoe a reny a inona moa ny anaran'le bibikely ohatran'ny anona kely le izy tsy fangaraka fa bibikely zay a
de zay zavatra rehetrarehetra ataonao to de mandamoka daholo reny ho aty sy hoay ato atrano daholo reny raha de napeta le fahalalana aloha de tsy mila nana fotsiny de ndo daholo ny raha madama miantso le vadiny io zany to de sory daholo reny dioviny ny trano na zao to de misaotra Jesosy ho a de nataorinan'izay zareo a nafantatra hoe zao zany fahamarinana noho ny vokatry ny fanatrehana zoma fanavaozana sy fampirenana de mampirisika atsika mandrakariva raha mbola misy koa ny fotoana ahafahana mamonjy a ny fampianarana tahaka izao de araroty ry zareo a araroty fa tsy maty antoko zany ianao ary tsy tombotsoanao rery ihany fa ho an'ny hafa ihany koa ho an'ny firenetsika sy ho an'izao tontolo izao saotra tompoko zay mihitsy le tanjony sy hoe mahetosika de mijanona eto fa zay mahay de mizara de rehefa zaraina am'izay io a de mba mahay an'io daholo ny rehetrarehetra le zavatra androanao atao mikibo a raha any mikibo nandray na voakanina nandray koa mety fanamanambady fa tsika tsy malalany zany efa nresantsika hoe ny tanora manao tia manao masturbation a de tena tiany ny fanamanambady ny tanora tia mijery tsenao korony hoe manao an'izay a fa ny tanora ho azy tanora de tsy malala izy hoe lasa misy an'izay izy fa rehefa roany izy a matetika matsy miandritsika hoe marary ve ny kibo ngezy zay vao mandroaka de voly fa tsy miandry an'izany ka tsy miandry misy zavatra marary amin'ny vatanao fa roay de voly foana ny vatanao a fa ndrandray mbola tsy monsieur manifeste le izy fefa ao anatinao de iny le nyroany iny zao de mivoaka tao anatiny tao ratsy nanao an'izay zao le rahalahy io a mety herinano na tapa-bolana na ray volana mety nisy aretina nahazo anazy de raha ve tsy fantany hoe inona le zavatra de lany vola any amin'ny dokotera fotsiny zao anao mba tsy lany vola de mba azonao atao fanaritra zao le izy azonareo zay zany ngela izy n'Andriamanitra ny mahafinaritra hoe tiany anao vonjena maimaim-pony mazava amitsika zany a de zay azonareo zay mahatonga amin'ny teny hoe apetrao aloha ny fanontaniana de antanio tsara zay zavatra tsy azo a mba tsy hatonga an'le fampianarana diso le hoetsika any amin'ny hafana mazava aminareo zay a hianatra nyty zavatra ray ty tsika rehefa aveo ty tena zavatra goavana be ty ianarantsika ty satria mahakasika ny hoe iza marina mo satana sy losifera dia zany miala etsika mila feny vavaka mandroaka de voly tsara mihitsy fa tsy anana tsy anaiky milembenana am'izao fotsiny a io de voly io de anomboka fotoana am'izay tsika aloha fa zay any fampidirana amty androany ty efa milamina tsara lafiny teknika ao tsara ny lafiny teknika efa ok ndao ary tsangana am'izay tsika rehetrarehetra ary a anomboka mitsangana ka miaza retano ra retano izao no soa zao no soka mio rehefa bio rehefa liavizay izao no andro fivalo atreo aloha zao rehefa mira ao an'Andriamanitra tena ataovy amin'ny fo tena mitsangana ka miazava tena ataovy miredona tsara mihitsy hoe hitsangana hiazavitsika nareo ve re olona tsy mba niorona ny lohanareo na hoe tsy mba nangotika ve ny fonareo tamin'ireny famaranana ramadan reny na nahita taom-baovao malagasy atsangany hoe ny tanana zay nahita famaranana taom-baovao malagasy izy tsisy nahita ve nareo na tamin'ny tn na tamin'ny télé na teny an-dalana na teny am'ireny za re olona tena nahita mihitsy hoe raha mianana kely foantsika de ho feno moske ho any tanàna tany mazanga tena vahoaka ny izy amin'ny musulman zany tany tena vahoaka be zany raha tsy mitandrina kely foantsika zay zany mahatonga antsika hoe tokony tsika tena mafana mihitsy mifotsika hitsangana anompo an'Andriamanitra tena hitory ny filazantsara marina mitsangana ka miazava ataovy miredona tsara zany a ho voninahitr'Andriamanitra ray mitsangana ka miazava retano ra retano soa zano suka miova sao ianao manenina zano fivalozana mitsangana ka miaza oretanora ranandriamany ezono soa zono suka miova sao ianao manenina zano Quando fivalozana oritanura sa numeti miova Sa numeti miova
amiredina amin'ny fomafana tsara anome voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enkeo ny voninahiny tany rehetra. Dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakarivana eny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra raisy Jesosy Kristy atombotsika ny salamo 2:20 no andeha hideratsika an'Andriamanitra. Salamo 2:20 vita izany salamo zany dia ataontsika ny hira amin'ny firana FFPM izany ry tompo zanarinay manaty tsotra izay fa tratra izao anio izao amin'ny hira fifoazana feony fifoazana nanaovantsika an'izany. Elana tsino fa somary gara kely ny feo satria somary ny sesisesy kely ny vavaka sy fifadikanina. Dahoary erahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony salamo 2:20 manao hoe faly aho raha ozy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova hitongotra efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia anao ry Jerosalema zay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamy matsara. Any akarany firenena dia ireo firenen'i Jehova lalàna ao amin'ny Israely zany mba hisaotra ny anaran'i Jehova fa any misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fandriana ny mpianakavin'i Davida. Mangata fiadanana ho an'i Jerosalema ambinina ane zay tianao, fiadanana aneo ao anatin'ny mandanao, fanambinana aneo ao andapanao. No ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana aneo ao anatinao. No ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady hatsaranao ao. Amen. Hira fa 7 feo fifoazana. Ry tompo zanarinay. Zay mo feo fifoazana. Vetivetiky tsy zay izy ka ry lefa sy taritora sa arahana tehaka tsy manina manapitsa iza faefano filomina katratriza sahoany viso teraina yanao rira teraina yaizina mafimafy yasanay yasana atawat atriuna pambanday atawo ninay andraisanay iantrano teraina yanaorira terainay tse sostompona terainay vanisi so terainay si tehaka ho an'i Jesosy aritsika. Miondrika hivavaka isika. Faly be eny fonay Jesosy mbola afaka tonga eto an-tranonao an-trano zay na dia ratsy mpanota ary tsy mendrika akory ny anonona ny anaranao. Noho ny famindramponao fa tsy noho ny fahamarinanay no nahatongavanay sy nahafahanay manitsaka ndray zao toeram-pivavahana zao. Sambatra zay raha mbola afaka hianatra ny teninao fa ringana ny oloko noho ny fisian'ny fahalalana ho ianao. Ka dia zany indrindra ny mahavory anay maro be tahaka an'izao
indrindra moa am'izao pasika zao Jesosy samy nakalaza ny Andriamanina reo olona rehetra sy ny firenena rehetra. Tao ny antso ny anarany Andriamanina nandritra ny ray volana ny fady ny antso zany Andriamanina zany. Tao ihany koa Jesosy nakalaza zay mety hoe veriny fa mahasoa azy. Fa nenay kosa ty volana avril ity dia ankalazany amin'ny pasika Jesosy lay nahafatesanao teo ambony azo fijaliana ary nandresenao izany fahafatesana izany. Koa dia zany indrindra ny mahavory anay marobe tahaka an'izao na dia amin'ny andro zoma andro fiasana ary dia tonga ny vahoaka Jesosy satria tsapany fa raha tsy eo ianao dia tsinitsinina ny fiainany. Ary dia zany indrindra ne Jesosy mampangetahetanay sambatra ny sofina mbola afaka mandreny feonao ary sambatra ny olona zay mbola manaiky ho tarihany fanahinao masina. Fa dia tonga eto zay iaraka idera sy ankalaza ny anaranao fa fantatray fa masina ny Andriamanitray ary ho ianao hoe zay manome voninahitra dia omeko voninahitra izy ho ianao. Ka dia ndreto zay iaraka iompo mampanahy ideranao sy ankalazanao na dia tsy mba mahay tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina ary fa tsotsotra ihany raisy ny fiderana ianao fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika mivonina ny tany rehetra ritombo ny tany maina ataovy amin'ny fonao ny tananao midina midina riandonaina Faire monina iasasiana angatao mafy mihitsy Jesosy ritompo ny tany maina ny maina no itoe rako midina Cialo cia kamala kilasa no angata ikyu fairi mina iasasiana vane vavaka androka devoly farany lontsika alohan'ny anombohan'ny fotoana satria tena tsy faly mihitsy ny asan'ny devoly satana iaraka ika mihitsika rehefa avy ao androka ny fanahy indrindra ny asana kalan'olo sy ny vazimba ny devoly mpanakorotana mamparenina ny asany devoly mampabadenina rehetrarehetra be korotana vavakytsika sotra indrindra Jesosy ty lesona zay ianaranay androany ty dia makasikasika ny fiainan'ny Losifera mihitsiny sy ny momba azy ray manontolo zay ny mahatonga azy manao azy lambo tena tsapanay mihitsy indraindray hoe manao zay ho hafa ny satana anakatsakanana Jesosy ny filazany tsara fa noho ny herinao sy ny famindramponao dia tonga soma tsara teto zay. Misy aminay ireo mety tsy navelan'ny patro, misy aminay mety ho ihany koa Jesosy ny saika narary na efa narary mihitsy ary fa tonga eto ihany izy. Misy aminay ireo tena mba nkiry fotsiny ary miazakazaka tonga eto satria mangetahetanao izy. Miasa mafy Losifera tady hevitra nakatsakanana an'ity fotoana androany ity izy fa rehefa napetraka teo am-pelatananao zany dia hoe ianao ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary tsy rehetra kasainao mpandresy zay satria androany dia naseho anao mihitsiny fa eto ianao ary ianao natanteraka an'izao fotoana androandroany zao. Eto satana mbola mialoalo eto androany tady zay hevitra rehetrarehetra nakatsakanana anakorotanana Jesosy ndraindray mampiredredika ny lela mihitsy ary any anatin'ny fosin'ny fanahany. Zay koa tsy anaiky satria fanjakana tsy azo ampiororona ny aty anatinay ka iaraka natateraka ny tenao zay hoe toero ny devoly dia andositra nareo izy. Ino ny tananay kavanana Jesosy ahodiovinay aloha zany samy manadio ny tanany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Roay ny devoly amin'ny tananareo ny ro tanana, roay mandrokinareo ny ro tanana izy rehetra. Miala any amin'ny tananany tsy manan-kery tsy manam-pahefana any amin'ny tananay roay mihitsy miala any amin'ny tananany hoe zany miala any amin'ny tananany zany ro tanana izy rehetra asa nakalan'olo rehetrarehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana levina ny devoly satana any amin'ny tananany zany may zany. Sora Jesosy atsangano ambony ny tananao dia angatao Jesosy hoe amasiny ty tanako ty tonga solo tananao tonga io mihitsy Jesosy fa eto ane izy
tramin' Jehovah eto ary eto ny masony sy ny fony. Jesosy aty tanako ty ataovy tonga solo tananao, tonga amin'ny anaranao zay. Ninina tananay mety tanana mpandatsa-dra, tanana maloto, tanana feno fahavetavetana, fa mba amindreo fo aloha amin'ity androany ity Jesosy mba haneho ny voninahitra aho araky ny teninao Jesosy hoe izay rehetra manantona tsy mba ho lavo ka za indrindra no anatonana ianao eto amin'izao varavarany lanitra izao. Dia iny tanana iny Jesosy ataovy tonga afo ihany koa, amoaka afo iny araky ny tenin'ny Salamy 144 ka naiza toerana ho tondronay dia hirehatra sy hidedadeda ny fanjakan'ny aizina. Ndreto ary zay Jesosy rehefa voatafy hery miaraka andidy ny fanaratsy zay manakorotana eto amin'izao toerana izao. Koa mianara Zapeoany zany may levona ny ampiany ray manontolo any, levona ny tokantrano tsiraray agany zany e. May levona zany, levona zany e, levona sy makalamony, levona zany e, levona anaty maso any amin'ny naty maso sofina rehetrarehetra any, miala any amin'ny sofina hoe miala any amin'ny sofina dia volo be mareniny tsy andrenesanay ny tenao ny jakala, miala any amin'ny sofina ao amin'ny foty sofina rehetrarehetra any, miala ny devolo tsy andrenesana amin'ny feonao, miala ny devolo mpangalatsaina any amin'ny lohana ihany, miala ny lohany zany, miala aran' Jesosy, levony zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana, may miaramika hoe may amin'ny anaran'i Jesosy zany, may levona ny kalan'ory, levona ny kalan'ory, levona ny kalan'ory zany ao amin'ny sofinareo, ato amin'ny sofina ato misy ohatrany goka kely ato amin'ny sofina ato ny jakala dia mamparenina maheno any ianao renao le teny fa tsisy miditra any anaty loha any eto ato somary tedreo mihitsy ny devolo jakala mety te ioky ianao mety andrezatra tsy manina alohan'ny anarantsika amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta ny devolo jakala rehetrarehetra may any amin'ny fotsofina any zany, may jakala, may devolo jakala rehetrarehetra, may amin'ny tsolosofina ihany, may amin'ny rahan'i Jesosy, may devolo jakala rehetrarehetra zany, may amin'ny rahan'i Jesosy, may anaran'i Jesosy avy Nazareta, may anaran'i Jesosy Kristy tompo zany, levony zany, may any amin'ny sofina any, any amin'ny tarehany zany, may anaran'i Jesosy Kristy, may tsy manan-kery any amin'ny tarehany, any amin'ny saina rehetrarehetra any, any amin'ny lohantsika any miala hoe ny devolo manarony, devolo mahabadenina rehetrarehetra, miala any amin'ny loha any zany, levona goty mihitsy miala hoe lefa anaran'i Jesosy, miala miongotra any amin'ny lohanay, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, roay amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, miala levony zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany, may levony zany, levona amin'ny anaran'i Jesosy, levony zany, levona tanteraka mihitsy, samy mangataka ny herin'ny fanahy masina amin'izay vava mihitsy tena ataovy mivava Jesosy eo mangataka ny herinao Jesosy eo tonga veto ianao androany mampianarana eto amin'izao toerana izao ianao Jesosy kasio ny fiainanay ka ianao hiasa mahery mba tsy zay tiako ny voambara fa atao ihany nefa nomanina Jesosy fa tena zay tianao mihitsy fitarihan'ny fanahinao masina mihitsy no tanteraka eto androany dia raha kofy amin'ny rahanao zay sy nivady aman-janakay sy ny ankonanay fa tezitra be Losifera satria ho ampahafantarinay androany izy zany Losifera zany inona ny asany manahoana ny famitahana zay ataony hoenarany zany androany ho fantarinay ataony ahoana moa ny ady amin'ny fahavalo zay tsy fantatray Jesosy dia ho fantarinay izy androany ka ny angatahanay dia raha kofy amin'ny rahanao zay Jesosy mila anao zay tena mahatoky anao zay Jesosy tena mangataka mihitsy manoso mitoera ao anatin'ny fonay tsiraray avy ataovy amin'ny fonao mihitsy ny tananao teneny Jesosy mandrosoa atao poky ianao Jesosy
midira teneny mihitsy hoe mandrosoa anatin'ny foko ianao manjaka amin'ny fiainako midira atao anatin'ny foko ianao miasaraky ny fomba anao Jesosy a sotra indrindra Jesosy a sotra Jesosy a sotra indrindra Jesosy a makasitraka araky ny teninao Jesosy hoe indro mandondony ao ambaravaran'ny fonao ka raha misy mampandroso a dia hiditra ao amin'ny a ka hitoetra ao amin'ny mandrak'izay ho ianao ka dia mitoera ao anatinay tsiraray avy dia mba haneho ny voninahitra ao a ty fotoanandroany ty a araky ny teninao hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra izy io ianao sotra indrindra Jesosy a mandroso Jesosy tonga soianao fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo teneny Jesosy kasio kasiwa Jesosy fa manatena fa farany izay ilaiko sy tiako eo any teneny any Jesosy mandroso Jesosy ataovy miadana tsara mandroso Jesosy manerana ny fanatreana maniry ny fo teitoeranao kasiwa Jesosy fa manatena hoe fa farany izay ilaiko sy tiako eo anilany zany Jesosy a mandroso ianao anatin'ny fonay a dia amin'ny fiainanay dia mampianaranay ianao Jesosy a araky ny fomba anao fa vonikeno a ny mpanomponao ko aza izahay miaina voninahitra fa ny anaranao rery any ampetraka isika ny antony tena ivavahantsika mafy aloha efa voalazako teo hianatra mahakasika an'izany hoe tontolon'ny Lucifer zany tsika tsy mivazivazy amintsika akory ny fanjakan'ny Satana dia zany indrindra ny mahatonga antsika tsy maintsy mangataka vavaka tsara ao aorianan'ity fotoana ity a dia mandroaka dia volon'ny fanao valifaty daholontsika aloha mba tsy isin'izay hoe valifaty izay ao ary dia afaka ianao a rahalahy safisafidy re jiro somary pianao ngamba ny partie avaisy satria nareo ve zao mahita tsara nire écran ry lefa sy hoe le hoe Lucifer le analyse teo a le ao amin'ny aviaiza i Lucifer ianarytsika hoe avaizy Lucifer amin'ny telo zao a tsy ampy oratsika ireo vao amin'ny lolaloletsika noho izany a mandray taratasy stylo avy hatrany ianareo dia mianatra ono a mety so mety aminareo retsy avetsy mivadika avato amin'ity ilan'ity aloha so mba sitrakareo sa mahita avenareo raha vany andry mahitinareo a ok are za aloha manao hoe ataovy zay mahalezy fa trano malalaka be io ve dia hiafiafy ianareo a atony satria ma tsy ato anatin'ity daholo le zavatra ho ampianarina eto amin'ity daholo zany le zavatra resahana dia zay mahatonga hoe tsy maintsy mijeretsy a tsika tsiraray va aza misalasala mihitsy fa ato tranon'Andriamanitra ataovy zay mahalezy ianareo ato zany tsika ato foana zany tsika no mitodika mandra-pifaran'ny fotoanandroany raha tsy mifandroana dia voly ihany a zay tsika vao hoe dia onge zandry safidy mba bataina kely ty misy lehilahy anankiray manampy anazy bata kely maketo etoeto a zany satria ato le zavatra efa ampiresantsika dia zay mahatonga ny hoe atoato mihitsiny dia mifaly miarabantsika rehetra na any tokantrano any raha mionjapeo a raha zao ianao vao manaraka ny 105.6 FM ny zoma fanavoazana sy fampirenana no arahanao ankehitriny a mivantana tanteraka veto an-taninanandrano a miarabantsika rehetra amin'ny Facebook ihany koa aza misalasala mihitsy ianareo mijoro vavolombelona mba ahafahana ihany koa mampita amin'ireo namantsika ny vokatra zao fiarahantsika eto amin'ny isaky ny zoma ariva izao afaka manoratra nareo zany amin'ny commentaire ho an'zay rehetrarehetra nahita mivoninahitry ny tompo tamin'ny alalan'ny zoma fanavoazana zay hitatsika hatramin'izay a dia afaka mijoro ianareo rehefa nandroaka devoly zay na rehefa nianatra an'izao a dia zao ny zavatra nitranga mba ilainay niakony avy any aminareo na MP io a na commentaire io zany a dia manasantsika ampitiavana anaraka hatramin'ny farany a ity fandaran'ity iza moa Lucifer dia avaizy Lucifer dia etony izy no raitsika hatramin'ny voalohany a hatramin'izay tapany a hifaranany etony amin'ity androany ity ao aorianan'izay a dia misy fisotrotsika rahan'i Jesosy moa zany fa mino fa nitondra ny akamaronareo dia fandroanany fanaratsy a izany dao ary atombotsika avy hatrany amin'izay ary a ny fotoana iza moa izany Lucifer izany tonga dia le horonany tsara avy hatrany satria tsy anao toroteny lavabe ntsony a dao ary dia mifeoany
mino fa mivatana any mandeha tsara ny amin'ny Facebook de sady manaraka kely any ianao Facebook mijery zay jery hoe somba ahafana mijery ny commentaire zany hoe inona raha misy fanamarianareo any amin'ny onjapeo de aza misalasala mandefa SMS amiko ny 034 farafahana tsara sy ny ratsy ary ny faratampony dia ny fiainana sy ny fahafatesana ao mainy tsara de ny olombelona rehetra eto an-tany ninonina tokom-pivavahany vetivetiky na firenena misy azy dia samy mahatsapa fa nareo ve maheno tsara zao am'izany son antsika zany gobigobiny misy izy moa zany ohatrany hoe lasa migobina marina l izy ohatrany hoe somary atao aigu izy raha ohatra ka misy atri lasa ohatrany hoe midoboka be le feo re nefa tena ao anatin'le feo mihitsy no zavatra iratsy anaratsika sa zay mihitsy na somary ataovy ambambany kely ay tsisy olona ndao are alefa soary fanjakana roa avaiza nisy mapisy ny fahoriny eto amin'ity tany misy atsika ty inona na tonga zao fahoriny eto am'izao tontolo zao ity oronan-tsara ty no manazava zany mety efa nisy nahita ianareo fa ezahako azavaina eny anelanelany eny zany de somary tapatapatsika ohatry mahazatra ihany aloha de rehefa misy tona am'izay jerentsika integral ray manontolo le izy satria le fianarana mihitsy ny tena tanjona anazavana azy aminareo de mandray noty ianareo anatin'izany ndao ary lefa ary Lucifer avaizy Lucifer ny olombelona rehetra eto an-tany ninonina tokom-pivavahany na firenena misy azy dia samy mahatsapa fa misy karazana ady mahery vaika hifanaovan'ny heriny tsara sy ny ratsy eo amin'ny tontolo manodidina azy ady goavana hifanaovan'ny mazava sy ny aizina ny marina sy ny diso ny famoretana sy ny fahafahana ny tsara sy ny ratsy ary ny faratampony dia ny fiainana sy ny fahafatesana inona reny tantara miafina ao ambadika izany to fifanoherana mivandravandry zany atoko-pivavahana maro isan'izany ny baiboly dia mampianatra fa ao ambadiky ny tontolo fizika hitantsika maso dia misy tontolo hafa ara-panahy tena misy zay tsy hita maso ao anatin'izany tontolo tsy hita maso zay manodidina antsika mandrakariva izany dia misy ady goavana hifanaovan'ilay mahery fo ambony indrindra sy mendrika amin'ny ilay faratampony amin'ny ratsy fanahy zao ny fanontaniana lehibe mipetraka izy ireo mpandray anjara fototra amin'izany ady izany ary taiza izy ireo oviana ary tamin'ny fomba hoana no nanomboan'izany fifanandrinana manerana ny voary manontolo izany izany no zava-miafina lehibe indrindra ary tantara tena marina sy toa tsy mampino indrindra kanefa tena nisy tokoa mahakasika ny olona rehetra eto an-tany io fifanandrinana io ankehitriny eny nisambatan'olona mihitsy atreo aloha pose kely eo posena tsy tapahana de mitoy misy ady goavana atrehantsika eto ambany masoandro tsisy aminareo rezy izay miteny hoe tsisy ady atrehantsika izany fa misy ny ady tena misy eto ambany masoandro de ady ny tontolo ara-panahy ninina zany ady atrehantsika de ara-panahy daholo ny tena mitondra an'io zato isanjato juste manatanteraka fotsiny sisa ny materiel sy ny corps corporel fatako ty hitanareo ty zany de manatanteraka fotsiny zay tontolo inoko sy topoko raha mino any devoly de zay ampanaoviny devoly no ataoko raha mino an'Andriamanitra de zay ampanaovin'Andriamanitra misy combat zany atrehantsika isan'andro fantaniana apetraka le rangahy tao anatin'iny de hoe aviay zary no ny aviany zay ady ara-panahy zay raha ianaritsika zany ao any arinany hoe avaizy reto toko-pivavahany reto ny judaïsme musulman any islamisme sy ny franc-maçonnerie de tsy maintsy miainga amin'ity daholo aloha tato miainga na ny dada rabe na mipimasy tamin'ity daholo ny aingan'izany rehetrarehetra zany de arahanao tsara io fa raha voaraka ao io de mitoy io tantara io mandra-pifarany taona de ho fantatra hoe tato zany ny andohany taty ny hafarany ndao raha toizantsika avay zary ny aviany zay ady teto ambany masoandro izay de ho arahanao de mandray noty ianao satria misy noty omeny ao ndao ary ny fahalavon'ny Lucifer fahalavon'ny Lucifer miainga tany amin'ny fahalavon'ny Lucifer mazava
tahaka an'izao zany a miendrika anehoanany hoe inona le ady na trehana tany an-danitra tany. Dia ny antony mahatonga amin'ny tantarany zao gaga nareo satria ny any amin'ny radio tsy mahita an'le sary a dia lasa mampalahelo ry zareo dia tsy maintsy manisy commentaire ity anelanelany zany. Zavatra hitantsika eto zany dia misy ady any an-danitra tataka ny iny ady zany hoe aseho amin'ity endrika nona ny tsara anankiray ity a le ady mitsangatany. Dia aorianao azavaina inona natonga an'izay ady mitsangatany an-danitra tamin'izay. Eo amin'izay dia anazava izy. Rakotrady maro ny tantarany taranak'olombelona ary mahatsapa hery mifanandrina ny olona tsirairay avy mba hahalalana ny andohan'ny ratsy anefa dia tsy maintsy miverina ny fotoana nisian'ilay ady voalohany indrindra teo amin'izao rehetra izao isika Eo zany miverina satria tsy teto an-tany no nisehony zany ady zany voalohany. Talohan'ny isian'izao tanyntsika izao dia efa nisy ady tany an-danitra, na dia izany hoe ady tany an-danitra zany aza dia toa fifanoherana faratampony ny fandrenesana azy. Toa tsy azontsika saintsaina akory zany hoe misy ady sy tolona teo anivon'ireo voarin'Andriamanitra tsy nisy tsiny tany am-paradisa. Inona reny no mety ho antony fifanoherana tany an-danitra io hoe soa ihany fa misy ilay boky tranainy antsoina hoe Baiboly izay manome antsika ny antsipiriany madinika mba hahazoantsika an-tsaina zany tantara mahazendana izany. Na dia toa mampivarahontsana aza dia tena tantaram-pitiavana tsy mampino nitety ireo vanim-potoana rehetra ary mahakasikasy ianao koa izany. ao ary. Eo zany ijery amin'izay tsika avaizany ny Ny tantarantsika dia nanomboka taloha elabe teo amin'ireny vohitra izao rehetra izao tao amin'ny toerana anankiray antsoina hoe lanitra. tany an-danitra. Feno anjely finaritra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao zany Teo ambany fanapahan'ilay mpahary marina sy be fitiavana dia nianoka tanteraka tao anatin'ny fifaliana sy ny fahasambarana tonga lafatra ny lanitra manontolo. Ilay andrina faratampon'ny lanitra sy komandin'ny anjely no ilay tsy toa sy zanaka mahalalan'Andriamanitra. Maro no nafantatra azy tamin'ilay anarana nentiny Jesosy. Iray fikasana sy saina tamin'Andriamanitra ray izy. Lanitra mifandrindra amin'ny fahefana be fanondrapon'ilay ray zanaka ary fanahy dia hita ho toerany fahatsarana sy ny fiadanana mba atotosaradalana ny baikon'Andriamanitra dia voadidiny fanahy manompo tsy tambo isaina antsoina hoe serafima sy kerobima na koa fantatsika amin'ny hoe anjely. Andriamanitra telo izay iray. Ireo voary matanjaka sy marantsaina ireo dia mahatsapa fifaliana lehibe indrindra amin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia namorona anjely anankiray miavaka mba ho lehibenareo anjely rehetra tao amin'ny lanitra. Losifera no anarany hoy ny atreo Baiboly aloha ary. izay midika hoe mpitondra. Atreo aloha ono a sika antany kely zany chanson mandeha zany ve zao mivoaka any amin'ny radio. Ay sorana ny tompo. Atreo aloha tsika atreo amin'io zany a mbola tsy nisy ady ny fanandrinana dia niaina mpiadanana tao an-danitra. Lama daholo ny zavatra rehetra ary ampifaliana no niatrehana n'izany araka le hitantsika teo. Rehefa nakato tsara zany ny zavaboarin'Andriamanitra ny lalàna sy ny fitsipika napetrak'Andriamanitra tao dia niaina ampilaminana tao an-danitra. Amandrapa dia ho resany amin'izay inona amin'izay a ny hevin'le olana. Raha fitinina zany zay tapany voalohany zay dia ny hoe raha miaina tsara amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra zany ny zavaboary a dia afaka miaina mpiadanana sy ampifaliana tsara. Zay zany aloha zany a dia efa lesona azo tsoahana amin'iny tapany voalohany iny. Fa ny tapany manaraka ny tsoahana atao anatin'iny koa dia hoe zavaboarin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra tao. Inona hoe ny zavatra rehetra tao? Mila mety antanareo zany koa ve pastera dia ho antanina. Tena fananina antanina mihitsy zany satria rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana tsy tadidiny olona tsony hoe zavaboary engeny ny andohan'ity zavatra aty ariny ity e. Ho azavaiko anareo zany rehefa tonga any arina any. Eny fanalay anjely mamiratra tsara tarehibe ary a dia zavaboarin'Andriamanitra. Ny anarana ozy izy teo dia azonareo raisinanao to an'izay tsy nandrenao tia Lucifer. Zay le anaran'le zavaboary a tsara tare tonga marika angeza tena manana initanareo araka le sary teo iny. Ny Lucifer dia sady mandrenao to an'izay tsy naharaka an'izay fa nisy efa nandray an'izay dia avy amin'ny teny anankiroa hoe Lux Fero. Efa nandray an'izany tsika Lux LUX Fero FERO
fero. Ny luxe de lumière ny dikany, fahazavana. Fero de porte na hoe mpitondra. Ny dikany hoe Lucifer zany de hoe porteur de lumière, mpitondra hazavana. Manontany kely tsikina hoe dika Lucifer mpitondra hazavana. Ny endriky ny hoe mpitondra hazavana tompoko akoatriny hoe manjelatra izy na hoe mazava de hoe manana ny connaissance fahalalana, tena anisan'ny zoko indrindra zany. Zany hoe ny fahazavana zany de miseho amin'ny endrika roa, raha ara-materialy de hoe mazava tahaka ny masoandro na mazava ohatra ny ritsiry. Fa le anankiray indray koa amin'ny ara-panahy de hoe manana fahalalana sy fahatakarana, lalina sy tena hoe tsy takatry ny saina izany Lucifer zany. De io fahazavana tao amin'io, io le maha Lucifer na tonga ny anarany hoe Lucifer. Mazava amintsika loatra eo de mitoy ary ny tantara, raha vao mazava mantsy de mitoy ihany de mialavilavitra amizay. Inona ny toyany amizay indray ary rehefa teo, iny Lucifer, dao mitoy ny tantara. Fahazavana. Ny kerobima io ny lehibe indrindra tamin'ireo noforon'Andriamanitra ary manana toerana akaiky indrindra manarakaraka avy hatrany ny any Jesosy amin'ireo fahefanany an-danitra ny misy azy. Ny andraikitsy Lucifer dia mampita hazavana sy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireo anjely hafa rehetra. Lucifer ny zava-mananaina kanto indrindra, tsara tarehy indrindra izy, noforon'Andriamanitra. Nanana fahaiza manao mahagaga teo amin'ny fitariana sy ny fahaiza mandamina. Nigagana indrindra izy tamin'ireo anjely, no ajaina ary nitiavina toy ny namana. Saingy efa tsinjon'Andriamanitra milony loza izay efa ho ampidiriny Lucifer ao anatin'ilay fanjakany mazava. Izao novakitsika mikasika ny Lucifer ao amin'ny Ezekela 7:20 ka hatramin'ny eo aloha poseo andraisan'ny olona anazy. Eo de raisinareo noty mihitsy io, satria ampianatra ianareo rehefa vao miala eto izara. Raisinareo Ezekela 28:12-14 io. Mila rehefa mampianatra soratra masina de asina verset biblika foana, tsy hoe fahalalako ara-tsaina fa tena ao anatin'ny baiboly. Ato anatin'ny baiboly zany de voalaza hoe sady feno fahendrena no tena tsara tare. Voalaza ny vatosoa rehetra, ny eloelo tamboninao, ianao de kerobima. Ina ny anaran'le anjely hoe? De mila mahay an'izany koa tsika. Misy karazany maro ny anjely, kerobima, serafima, nefilima, misy be deaibe ny andraikiny, misy manana elatra enina, roa, efatra, misy tsy manana elatra, misy mitondra afatra, Gabriel, misy ny mpiady tahaka ny Mikael. Mila mahay an'izany tsika. Zany hoe zany le connaissance tena mila hay alohan'ny idirana amin'le kalan'olo sy vazimba rehetrarehetra. Io zany le voalaza amin'ny baiboly hoe zany Lucifer zany de manana ny fahalalana, de ny anjarany ndraiky ny tao an-danitra tao manakaikikaiky an'ny Jesosy Kristy, de ny anjarany mizara n'izany fahalalana zany, manome an'izany ho andreo naman'ireo, mizara ho amin'ny anjely, mampianatra an'izany amin'ny anjely. Zany hoe tena nanana andraikitra goavana be mihitsy zany Lucifer tany an-danitra tany. Ezekela zany no milaza an'izany hoe kerobima voaositra zay manaloka fa voatendrika ianao teo atendrombohatra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao tamin'izy tany an-danitra izany. Ndao ndray tohizantsika ary aloha sao de tsy ampy lera. Sady feno fahendrena ny tena tsara tare, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao. Ianao de kerobima voaositra zay manaloka, fa voatendroka ianao, tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny alianao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka teo aminao. Fa inona natonga an'izany? Rehefa ny saintsaina ny fahatsarany sy ny heriny ary ny fahefany manokany Lucifer dia nanomboka niova tsikelikely ny fongy. Eo poseo miala tamin'Andriamanitra. Eo mihitsy amin'izay point faible. Ny zavaboary, eno tsara le fanazavana, zay mahatonga izy tsy maintsy azavaina. Ny zavaboary anankiray rehefa omena fahefana na arena na fahalalana na toerana ray ambony na toerana atao hoe tena manany maizy azy, de inona amin'izay ny zava-misy manomboka tsy mijery antsony an'le nanome an'le toerana sy le namorona azy izy, fa manomboka mijery ny tenany amin'izay. Ny fiandohan'ny faharavana ry kristianina de tsy ny fijerevanao an'Andriamanitra fa ny fijerevanao ny tenanao.
raha vao tsy Andriamanitra ny jerenao fa manomboka mijery ny tenana, ha ohatry ny efa iraka zany a, ha ohatry ny efa pastera zany a, za zao mandidy atao am-piangonana ana ny fahefana. Raha vao zay no manomboka jeren'ny olona, anomboka aninona izay? Ataovy mafy, manomboka aninona hoe ho lavo sy ho ravo, ny fireharehana ny fiandohan'ny faharavana. Noho izany a, zay no natonga an Jesosy entre parenthèse nilaza hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Le manan-karena resahana tsy hoe le manam-bola ihany fa le hoe manan-karena ratsy-saina, manan-karena ara-pahalalana. Satria rehefa ao aminao ny harena sy ny fahalalana dia lasa miavona ho azy amin'izay ianao, mihevitena fa ho mahavita tena amin'izay ianao. Dia nanomboka nijery Losifera teo a, nandinika ny tenany. Zany hoe tsy le mpanao azy tsony no nijereny fa ny tenany amin'izay. Za amin'izay ohatry ny efa mety a zany a, ohatry ny efa ao tsara za zany a, izy amin'izay no nijereny. Adininy fa mbola misy ambony izy izay nanome anazy an'io fahefana io. Raha ianao zany amin'ny fiainana tsy mahalala fa io harena sy fahefana nomenanao io dia tsy avy aminao io fa avy amin'Andriamanitra, ho ravy ianao aoriana kely eo. Ny olona tsy mety ravy dia ny olona mahalala fa tsy avy amin'ny io harena io, tsy avy amin'ny io fahalalana io, fa Andriamanitra no namela azy anana an'io. Noho izany zany a, raha vao manontany ianao hoe taiza ny avian'ny fahotana voalohany na tamin'ny point taiza, dia hoe nanomboka nijerevan'ny Losifera ny tenany ka nanomboka amin'izay ny avonavonany ka nieritriretany hoe za zany koa ohatry ny efa manany maizy ahy. Ny avonavona tompoko no mahatonga ny faharavana voalohany amin'ny fiainany. Raha vao manomboka tsy mijery an'Andriamanitra ny olona fa mijery ny tenany a, manomboka aninona izay? Ho ravy izay. Nizany izy mijery an'izao ronampeo zao mihaino an'izao zany a, ka manana fahefana ianao na ao amin'ny toeram-piasana na amin'ny fanjakana, mety lasa ministra, premier ministra, filoham-pirenena tsy fantatra, ka manomboka tsy mijery tsony ianao le mpamefa fa ianao mifantatra ao, manomboka ho ravy zany fanjakana zany. Niza zany mpitarika nomen'Andriamanitra fahefana ka tsy mahalala hoe Andriamanitra ny name an'ity, ao aoriana kely tsy maintsy ravy zany. Nisy karazan'olona ny teny an'izany hoe inona moa tsy vitako n'izao, vitako inona ny tsy vitako, tao aorianan'izay rava ny fanjakana. Niza zany a, miseho lehibe no Andriamanitra ravy izy. Nao ndray tohizantsika ndray ary a, inona ny zavatra nitranga atao amin'ny Losifera tao, da manomboka nijery ny tenany izy. Anitra ny fifantohany ary naviliny tamin'ny tenany ny fitiavany. Tsy ho takatsika amin'ny fahafenoany hoe tamin'ny fomba ahoana ary nahoana ny tsiriany zany voany fikomiana izany tao am-pony. Fa ny mpaminany Isaia kosa dia manome fijery akapobe ny fisainana tao amin'ny Losifera. Ao amin'ny Isaia 4:12-14. Isaia 14:12-14 sady ny any an-trano koa mandray noty a. Isaia 4:12-14 hoe endre latsaka avy tany an-danitra lay fitarik'andro zanaky ny maraina, voakapa injera amin'ny tany ianao ry lay mpandripaka firenena, dia io ny toy andretrarehetra io. Efa ianareo mandray nao tenareo zany ao a, dao ary toizo ary toizo sao tsy ampy fotoana antsika. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry lay fitarik'andro zanaky ny maraina, voakapa ianjera mitany ianao ry lay mpandripaka firenena, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra miakarako, any ambony kintan'Andriamanitra no nandrantako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana ny ampara ny avaratra aho, hiakatra ny ambony avon'ny ranona aho ka ho tahaka. Iny le tena zava-doza iny, hiakatra ny ambony avo aho, ho tahaka an'Andriamanitra. Azonao amin'izay le izy, zany hoe le mpanao azy zany no defieny za komba ho tahaka an'Andriamanitra. Raha vao ny olona ray zany a, tsy mamita tsara ny andraikitra ampandreketiny anazy, io ingena amin'ny fitatana ara roatra zany e, za mba tendreny dada ho iraka, fa rehefa kelikely lasa ny toeran'ny dada ndray ny tediavo fa tsy le iraka ampanaovina no ataoko, ho rava zay ao aorianao. Azonareo ve zany teneniny zany, ho rava zay, apetraka tonianao a, tsy le mahatonianao ny jerenao fa le mahapastera hoe raha mba za koa mipastera mba mahazo kely ampafolo-karena sy ny rehetrarehetra, ho ravy ianao zay ao aorianao. Ny nametrahananao amin'ny toerana ray tompoko, tsy hijery sy haka ny toeran'le mpameanao fa hamita ny andraikitra zay ny ampandreketina anao. Ka ny tena mamparava ny fiangonana sy ny fifoazana dia tsy ny fiatrehany ny andraikitra nomeny azy, fa ny fitsiriritany an'le mpanome hoe raha mba za mihitsy ny ohatra anao io a, dia ho tsara lavitra ary tena metimety ny fiainako. Fiza milazanao moa fa teny ho zany ianao rehefa eo amin'ny toerana
tsy fantatra nge zavatra neretany eo hoe aza mba miavinavina sy mirehare. Teneny eo akaikinao aza mba miavinavina sy mirehareo a. De le mpiteny koatra miavinavina be aza miavinavina. Ataovy tsara aza mba miavinavina sy mirehareo a. Tena mpanjy misy de teneny hoe aza midongo ny toeran'ny hafa hoe fa ny anao vitaina. Ataovy mihitsy e, teneny aza midongo ny toeran'ny hafa fa ny anao vitaina. Fantatrao moa fa ny zavanitranga teto amintsika ane zany e. Le olona mena fahefana tsy niazona ny anjara fanapahana izy fa nitsiriritako mba teo dada ihany koa izy rehetrarehetra. Ary ny fahalavona teto Antananandrano azafady fa mandeha onjapeo ty de mitsiriritana ny toeran'ny hafa. Za tamin'ny fiainako tsy mitsiriritra zay toeran'ny hafa izy avitaiko zay anjarako Jesosy. Ny anjarako tsy anjaran'ny hafa ary ny anjaran'ny hafa tsy ho anjarako. Fa fantatra fa rehefa avitaiko ny de ianao no mitsinjo amin'ny anjarako. Fa ndraindray raha vao mitsiriritra ny hafa tsika rodana miaraka aminy satria ny anjaranao tsy ho anjaran'ny hafa izany. Mazava sa tsy mazava zay? Koa tandremo a ripieny rehetra fa matoy ianao napetraka eo amin'ny andraikitra anankiray de le andraikitra revitaina aza mitsiriritra an'izay mety ho nanome izany fa ny samy manany anjarany nametrahany tompo anazy ny tsirairay avy. Dao ary toizana indray le izy fa mino afatafita be zany afatra zany. Dao ary ka ny avo indrindra nanomboka mitsiriritra tsy kelikely ny fahefana fa tsy nitoetra n'Andriamanitra Losifera rehefa nisaintsainareo fahaiza manao ny nampitolagaga sy ny atsarana ananana izy eo dia tapokely nifehy vetivety sotra rahalahy eno tsara le lesona ngeza be rehefa nitsiririritra ny toeran'Andriamanitra izy fa tsy mba nitoetra n'Andriamanitra de zay no nahatonga azy ho lavo. Samy hafa reo. Za misy toetra ny dada ohatra tena tsiriritiko mba hatiako a Jesosy raha mba malemy fanahy ohatra ny dada tsy diso zay satria fanirina te ho malemy fanahy fa tsy le toerana no tsiriritiny. Azonareo hoe mahasamihafa an'izany zany hoe misy karazana hoe tena tiako Jesosy ty toetra ny olona rehetra tena mba ty hanana toetra ohatra zany hafa zay. Losifera tsy ny toetra n'Andriamanitra mba nirina hoe tena mba mahay manapaka tena mba mahafinaritra mba te hanapaka ohatra zany fa le toerana ma-Andriamanitra mihitsy no nitsiriritiny. Zany zany lesona tena point fort be mila ianarana zany hoe raha ohatra zany misy zavatra atao eto zao ka hitanao le pasteur mahafinaritra le pasteur de aza le toerana no nitsiriritinao fa hoe tena mba tiako koa raha mba ohatra zany de hianatra mba ho tahaka an'izany tsy diso raha izany fa tsy le toerana satria samy manana ny toerany tsirairay avy. Ndao indray ara-toizana. nangeja ny fanahiny rehefa matora ny fiambona sy ny firehariana. Fialonana. Tamin'ny farany dia nitarika azy handika ny lalàna masin'Andriamanitra sy koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny lolo-po sy ny fialonany. Hiato kely isika aloha eto tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nametraka ireo lalàna fizika mba hifehy ny tontolo materialy ivelomantsika ankehitriny. Korontana tanteraka no hita raha toka tsy eo ireo lalàna voajanahary mifehy izao rehetra izao ireo. Toraka izany ihany koa ny lalàna moralin'Andriamanitra izay miantoka mandrakariva ny firindrana sy ny filamina ny tontolo rehetra. Ny olona sasany dia mino fa tamin'ny nanomezan'Andriamanitra azy a Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay vao nisy ny didy folo. Ny soratra masina nefa dia mampianatra antsika fa efa nisy hatr'izay ireo fitsipiky ny lalàn'Andriamanitra satria ireo mihitsy ny Eo fiorena aloha pozekely lalàhy koa. Tsara ny mampafantatra anareo fa tsy tamin'ny andro Mosesy vao nisy ny didy folo fa efa nisy tany am-piandohana ny lalàna mifehy ny zavatra rehetra. Ny zavatra ray tompoko rehefa foronina vitana ngenareo zavatra vaovao hoe fa misy zavatra tsy afaka miala amin'iny mihitsy rehefa vaovao ny zavatra anankiray. Inona ary zay raha fantatrareo? Mba mitenena inona raha fantatrareo le zavatra tsy misaraka am'ireo vaovao le zavatra? Sase eo ihany zay mihitsy inona rahalako ataovy mafy lay notice. lay notice tsy maintsy misy foana raha vaovao ny zavatra ray hoe ny fampiasana an'ity de zao atao an'izao 220 volt fa tsy 12 volt zao de inona lalàna hoe zay ny lalàna mifehany io. Tsisy an'izany hoe mividy ampola de hoe sura angazy tiako andretana an'io ty na ataoko 380 rio ve aninona de andra amin'ny 380 io tsy tonga de lasa afomanga atao anatin'ny trano hoe na ataovy 12 volt any io raha irehetra satria ny lalàna mifehany io manao hoe mpamorona azy hoe za mamorona an'ity jiro ty 220 namoronako azy tsy mahazo mihoatra an'izany nareo de apetrany eo ny notice 220
voany foroniny zao tontolo zao a de nisy lalàna napetraka Andriamanitra didy hoe reto avy ny didy napetrako mba tsy hatonga nyty zao tontolo zao ty a ho rava sy ho potika lalàna ara-moraly nametrahany an'izany noho izany a tsy marina lavina mihitsy ny fitenenana fa rava ny didy folo tsy nilaza an'izany taminareo mihitsy ny baiboly tsy rava zany ny didy fa ny didy mipetraka foana fa marina fa tsy eo ambany lalàntsika fa ao ambany fahasoavana fa ny olo ambany fahasoavana tsy mandika didin'Andriamanitra tsy rehefa ambany fahasoavana de afaka andeha hitsangajangana amon'olona ambany fahasoavana fa mamomon'olona kely moa zany eto ambany fahasoavana ato hoe tsy olan'izany tsy lozika zany fa le ny atao hoe fahasoavana de ny fanamasina de le fanamasina nyrotsaka ao aminao ny mamehery anao hitandremanao ny lalàn'Andriamanitra zany hoe tsy hoe rehefa ambany fahasoavana de manao zay tiako atao fa ambany fahasoavana tena vao mankary mahatandrina misy kokoa baiboly mihitsy no ny tena zany hoe raha tsy mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna ny fahamasinanareo de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra de ilaza zany hoe satria nareo efa nomena ny hery ny fanay masina de tokony hahatandrina misy kokoa ny tamin'ny testamenta taloha mino angamba fa azonareo zany fanazavana zany a ka ny didy zany tompoko tsy ravo zany raha vao misy olona mampianatra anareo fa tsy ilaina tsony ny didy na ravo mpandaingy Jesosy ary tamin'ny tonga tao amin'ny filazantsara araky Matio tsy tonga andrava ny lalàna ao fa anatanteraka jereo fa zany ny Jesosy ao tsy ravo zany mihitsy io fanamasina ny mamehery antsika hiazona an'io ary vao mankary mavita mihoatra ny tokony atao tamin'ny testamenta taloha de aza mijangajanga ny atao hoe mijangajanga de miaraka amin'ny lehilahy anankiray na vehivavy ray de miray izy anankiroa fa amin'ny testamenta vaovao de niteny Jesosy hoe raha misy olona ka mijery azy ka mila azy fotsiny a de efa naninona ozy izy ary mafy amin'izany le nijery fotsiny toa de nijangajanga sa le niaraka mihitsy vao nijangajanga iza mafy eny mitovy zany fa iza ny tena mafy kokoa e de ry zany ianao a miaraka mihitsy nareo vao hoe tratra nijangajanga ianao fa ry zany vao mijery hoay zany izy tonga de efa jangajanga mafy be nge zany e dikan'izany zany ao amin'ny Jesosy a mafimafy kokoa ao amin'ny tompony mangalatra maka de natao hoe mangalatra fa ao zany raha misy olona fotsiny mamono olona e zafady fa manjary lasa lavitra be natao hoe mamono olona taloha de lerako ny antsy kapaiko maty fa ao amin'ny Jesosy raha vao miteny hoe fo kelahy ao amin'ny Matio misy an'izany a fo kelahy tonga de efa miendrika hoelohana any amin'ny elo zany olona zany le olona mpiteny hoe adaly tena tsy sainy ty mahay vandoa efa voaheloka sahady zany olona zany Matio miteny an'izany a fa tsy hoe ambany fitarihan'ny fanay masina de mahafaka tena koa zany ohatrany tena ambany fitarihan'ny fanay masina zay de afaka anao tsisy an'izany ny olo ambany fitarihan'ny fanay masina zany a lasa manam-pitiavana mazava zay a tsy hitatra lavabe andao mitoitsika levara to izy aminaran'i Jesosy ena ny fanjakam-pitiavany lanitra io ny didy mahatoky avokoa ny didiny rehetra mitoetra mafy mandrak'izay doreny fa natao eo lalampôzy eo a io mba miara-mamaky hoe tsika amin'ny anaran'i Jesosy mahatoky avokoa ny didiny rehetra mitoetra de eo am'le mandrak'izay ataovy mafy mihitsy mitoetra mafy ry reny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiny mitoetra mafy mandrak'izay dory reny tsisy miteny aminao mihitsy hoe mitoetra mpandrapatonga ny Jesosy fotsiny ny didy sy ny lalàna rehetra mandrak'izay dory nametrahan'Andriamanitra an'io zay zany mahatonga antsika hoe mila mitandrina amin'ny fampianaran-diso rehetra aleo amin'ny baiboly any ekena tokoa hoe misy tena amin'ny baiboly hoe zay mamerina ny olona ao amin'ny lalàna de tahaka ny mamerina ny olona amin'ny fahalalànota sy rehetrarehetra fa tsy midika koa ry andao hiverina hoe hianatra ny lalàntsika hoe tsy maintsy ty fa leo ambany lalàna de hoe tsy eo ambany fitarihan'ny fanay masina ny olona ray fa manaja fotsiny lalàna amin'ny sainy fotsiny fa ny olona ray rehefa mandray ny herin'ny fanay masina de voatandriny ho azy hatramin'ny lalàna rehetra tsy te hangalatra izy satria ny fanahy tsy te manao an'izany ny fanahin'Andriamanitra mazava angam'izay ndao ary tohizana ihany ko ary fahamarinana sy ny fahitsiana no voalazo amin'ny salama fa 2:1 sy ny fahavalo didiny rehetra famitinana reo toetra mpitiavan'Andriamanitra ny didy folo reo efatra voalohany dia manorotsorotra ny hoe izy Andriamanitra ny heriny ny fatra hiadidiny ary ny fahefana reo enina farany kosa dia mamariparitra ny hoe tahaka ny izy Andriamanitra ny fahamarinany manao ahoana ny fahadiovany ary ny fahatokiny fantatry Losifera fa raha te azo ny fahefana sy ny toeran'Andriamanitra izy dia tsy maintsy mila mpanohana ka noho izany dia nandeha ny asa izy aloha nandehandeha teneny tsy de maheno loatra masina fa hatramin'ny somary mikobony fantatry Losifera hoe raha te haka ny fahefana izy a de tsy maintsy mila namana
de lasa am'izay Losifera nanao amin'ny mitravo izy mifitenenana mandresy lahatra moramora. Hitanao io Andriamanitra io zao momba an'io, hitanao lasa manao travail de couloir am'izay zany io Losifera, andresy lahatra andreo anjely ao an-danitra hianohatra an'Andriamanitra amin'ny fomba akolaka. Fahefany Losifera zany satria izy manana ny fahalalana, fatany daholo reto anjely eo ambany fifehezany. Ketriketrika am'izay Losifera, zany hoe rehefa vao tafiditra ao anatin'ny olona ny voratsy anankiray de lasa misy saina sy fo miketriketrika an'izany foana ao anatiny. De zay natonga an'Andriamanitra nampianatra ny Salamo voalohany hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina, dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, zay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Zany hoe ny olona zany raha misaintsaina mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota dia lasa misaintsaina fahalavona sy fahampitehana foana ny ao anatiny. De zay rehefa naniry mafy Satanany hoe za te ho Andriamanitra de tsy izy rery tsony ny tao mifaninamany. Zay ry tanora ny maharatsy an'le manana naman-dratsy, satria ny naman-dratsy tsy izy rery ny manota fa ianao koa tomony aninona anota hiaraka aminy. Zay mataon'izy ireo an'io zany. De andao tohizana hoe inona ny zavatra nataon'ny Losifera am'izay. Tomony zany le namany teo de manomboka manao travail de couloir izy ivon'ireo anjely izy namboly ny voany fisalasalana sy ny tsy fahafampo mikasika ny fitondran'Andriamanitra. Miaraka tamin'izay koa dia nahariariny tamin'ny fomba fetsy ireo fahatsarany manokana. Ankolaka ny olona zany fa manararo-pahefan'Andriamanitra ary ny lalàna ho izy dia maneritery ny tena fahafahana sy ny fahasambaran'ireo voariny. Tamin'ny alalan'ny fipetsiny sy ny fahaiza-mitaona tsy manatsahala nananany dia naharesy lahatra anjely maro ikoa miaraka taminy Losifera. Eo ary pozeolo hitanao ny zavatra nataon'ny Losifera tsy nitaona ny olona mivatana anaraka azy, fa nandefa voa amin'ny fisalasalana. Fomba fiasan'ny devoly zany dia ataony zay atonga anao isalasalany amin'ny Andriamanitra. Tena mahavonjy tokoa ve Andriamanitra? Aiza zany ve? Azonareo hanina tokoa ve? Zany ve? Izy tsy miteny minana fozy zany tsy azonareo inanana hono ny azo voan'ny sa. Azonao am'izay le fomba famitahana, zany hoe tsy direct fa indirect moramora. Ahatonga anao isalasala hoe azo hanina tokoa moa ve sa tsy azo hanina le vo eo voalan'ny sa, eo voan'ny sa zany. De ina nataony saria moramora hitodika any aminy am'izay ny olona. De zany zao mifiasan'ny devoly amintsika am'teny zao. Ataony misalasala ny olona hatramin'ny isian'ny fivavahana kristianina vao may mahantra Madagasikara. Alao miverina amin'le fomba malagasy teo aloha am'izay tsy nahavonjy re de manomboka misalasala am'izay le kristianina zay tena narivo salosana. Ohatran'ny marina zany ohatran'ny tena ianao ve niasana misy an'izany teny aminay niasana efa nandritry ny volana vitsivitsy le rahalahy fa mibotsina be ny kibony. Nanaovana asa nanomboka niena niena kely am'izay. Mbola nisy kely ambony teo de nitenena hoe mila manafaretana. Teny ampitaomana briky teo izy namana. Tsy alao mandeha ny anany ny vato. Eny tonga de kasiha fa le manana kalan'oro mahiry vaika. Tonga de afaka vetivety fa tsy mila an'izany hoe debaka ila be zany. Vao nandeha teny ndre mandeha verina mibotsina am'izay ny kibony. Fa ny problème tsy mibotsina fotsiny fa jambatra amin'ny masony. Tsy amin'ny firy volana taorinany maty le rahalahy. Tena nangatahana efa amindram-po fa tsy netsony Andriamanitra. Napatezitra napiakatra satria niasana efa isan'andro zany rahalahy zany. Hitanao vokatry le fahamaizana te ho sitrana, fahamaizana te hanakarena, fahamaizana te handray fahefana, de lasa tsy maharitra amin'le teny efa nomen'Andriamanitra isika. Zay daholo zao no mahavoampino. Vokatry lay fahamaizana te hivahaingana ny olana de tsy misalasala manantony eny amin'ny banky aloha mitrosy. Nefa Andriamanitra efa niteny atoko mpapindrana fa tsy pindrana. De lasa mitrosy. Tsisy valaka tam'le nianarana hoe rehefa napahoriny iza moa Farao ny zanak'Israely de natao tsy nisy tsony mololo. Ianao mololony ampitomboy ny asany. Rehefa nanomboka nitombo ny asany lasa am'izay ny zanak'Israely nitarina tao amin'ny Farao hoe Farao mijaly zay Farao fa tsy misy nahafana manao briky tsony. Mampalahelo ange zany Farao manandevo azy fa rehefa manana olana izy de aiza koa izy nitady vahaolana ao amin'ny Farao ihany. Azonareo ve zany fanoharany zany? Tsika zany efa ataon'ny Satana taingim-bozina fa rehefa manana olana tsika de aiza koa tsika mitady vahaolana
ao amin'ny satana ihany tsika no mitady azy fa tsy any amin'Andriamanitra. Mova tsy zany tsika io e. Zany inge efa tratrany fanandevozana mafy any am-piasana. Miasa efa mandritra maraina parivo ny andro. Zara raha mandreka raha mahay milion kely mahery ohatra. Maraina pariva 7 sur 7. Fa rehefa avy eo tsy ampy ny vola ao an-trano efa le vahiny ihany nefa mampahory. Laza pastera faly ery fa nataony le patrobiana lasa sofera de za efa nataony patrobiana miandro tanànako de faly ery ny asa plus mitombo ny karama nefa zara raha mitombo. Zany nge fanandevozana zany e. De heverinao hoe privilège be zany nefa fanandevozana. Fa avy eo am'izay tsy manam-bola tsony koa ao an-trano de lasa am'izay tady vahaolana de manantona any amin'ny banky. Le banky antantonana koa amin'ny mbola vahiny ihany. Vahiny mampahory azy, vahiny ihany koa ny tediavan'ny vahaolana. Ireo sam'le fivavahana ireo ihany mampahory anao ato am'le fivavahana musulman satria izy rehefa mivavaka de tsy nampanan-karena anao satria anao kristianina fa avy eo koa anao mbola ato am'le karana izay mampahory anao koa no mitady vahaolana. Zany malagasy zany raha tsy fantatrareo. Tsy mahalala mitodika any amin'ny Andriamanitra mpamorona izy fa mitady vahaolana any am'le mpanandevo azy ihany. E zany ngena Madagasikara re. Tsy laza be fa mandeha amin'ny radio zao teneniko zao. Mitady vahaolana tsika de any am'le mpanandevo ihany no mitady vahaolana. De mifantaniana, ivavy ny olona tsika sa tsy iva am'zany. Fa satana ve ny tediavana vahaolana de tena ay mampalahelo koa izy mba vao am'izay reka ny fa mampalahelo Satry ny ary ianao tonga nitongatonana tety androany ataoko malala ny anarako. De vao may ianao mahita karaha hoe tsy manambola ianao ka vao may kitrosy, vao may kibabotrosy ianao orinan'io zay. Zay no mahatonga ny aza mitady vonjy any amin'ny vahiny any amin'izay mety ho heverinao fa any amin'Andriamanitra ihany no mitodika. Zay Losifera napiditra vono fisalasalana. Ndao am'izay ary fa mampitodika any amin'ny tenany. Izy jereny. Aty nao hoe ahoana reny na voafitakareo anjely maro be manan-tsaina hanaraka nyity mpamitaka ity ataovy an-tsaina aloha fa atreto dia tsy mbola nisy anjely anankiray na lehilainga tany ary atreo amin'io dinga ny fikomiana vao miandoha io dia tsy mbola takatr'ireo anjely hoe atraiza ny faniriany Losifera handrombaka ny toetra an'Andriamanitra. Tsy fantatra izy ireo ny fahasahiny aorianao hanorotoro sy hamono ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny azo fijaliana mba hahafany mandrombaka ny seza fiandrianany. Magaga ny fieveran Losifera fa azony nataony nanafina ny tena fikasany tamin'Andriamanitra. Lozan'izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehova sady eo amin'ny maizina ny asany ka dia hoy izy. Ao ary eo ndray pozio io aloha alain'ny olona sara. Isaia 29:15 mieritreritry Losifera hoe tsy ho hitan'Andriamanitra ty saindalina zay ataony. Ty andrombaka izy ny fahefan'Andriamanitra ao anatin'izany. Dia namorona saindalina Satana. Fa Isaia 29:15 dia milaza hoe lozan'izay maninona hozy izy manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehova sady any amin'ny maizina ny asany. Ka dia hoy izy, iza no mahita antsika ary iza no mahalala antsika. Isaia 29 tsy fantany anefa zany. Losifera zany hoe mieritreritsy tsy ho takatr'Andriamanitra amin'ny sainandaniny andrombaka ny fahefan'Andriamanitra. Ao dia mitoy ihany ary. Mitoy ihany ary tsika. Isaia 29. Mahita antsika ary iza no mahalala antsika. Zany no voalaza ao Isaia 7:5-5. Aoka nefa ianao tsy eritreritra velively fa tampoka na tsy fantatr'Andriamanitra ny fikomiany Losifera. Fantany avokoa ny zavatra rehetra hatramin'ny fisainan'ireo voariny aza fantany avokoa ary fantany ihany koa izay tao an-tsainy Losifera ary tamin'ny fitiavany sy ny famindrapony nampitandremany an'ity anjely mafiloha ity ny loza miandry azy. Say ny ampipo sy ny fitiavatena Losifera dia tsy nanray azy be. Hitanao zany ny tena mahafinaritra amin'io Jesosy io zany. Na dia efa hitany ary ny fahalemenao. Fitady hita amin'ny faholavo dia tonga izy maninona mananatra anao manitsy. Mandeha efa olona izy mananatra anao. Mety maheno toroteny tampoka ianao tsy ampozinao hoe ohatran'izany mihitsy zany tenenin'izany toroteny zany. Efa Andriamanitra maninona zany manitsy anao zany. Teny aminao zany. Tena mananatra Andriamanitra. Tandremo amin'ity saindalina ity dia efa mampitandrana. Fa rehefa ny olona ray nefa mikotrika ao anatiny eo misy zavatra efa tena nieritreretiny volavolaina tsy mety ny feon'Andriamanitra intsony izy. Ary ny farany ary dia neveriny fa hoe manintsika azy mihitsy pasteur manaratsy azy ny fiangonana. Be da be mihitsy ny fiangonana. Tsy eto Madagasikara fa hatrany an-dafy. Rehefa teneninao amin'ny tsy mety ataony ny mpino anankiray dia pasteur indray no fiteran'ny rambony rehefa avy eo. Satria mety mpijangajanga izy ohatra tenenina amin'ny tsy mety ataony lasa le pasteur indray no mahazo ny rihatra. Aza mba mifampiteniteny pasteur zao ny atao.
ka ny olona ray zany rehefa misy saindalina ao anatiny ao ka mafy ny lohany na tenenao amin'io ary izy a ianao ihany ny fiterany mba mitenena nkenao olona anankiray hoe aza miondrika mivavaka amin'ny sary vongany zany mamay ianao raha miteniteny an'izany any tenenao an'izany a satria efa maninona ny lohany efa mafy ny atony sy ny lohany ka na de mitsy zao fahamarinan'Andriamanitra aza dino a fa Jodasy tena ny elan'Andriamanitra nenina mihitsy zay miara-manatsoboka amiko amin'ity no izy efa zay miray latabatra amiketo izy efa tena mamendisy Jesosy efa nananatra ny Jodasy foana hoe Jodasy a za inge tsy ho hitanareo tsony mahantra ho hitanareo foana raha namaky an'iny tavoanginy alabastara iny ve izy a de namparailo anao nanaovan'izany tamiko ka sitrany ane namidy iny ka ny volana iny zao tokony mba miena ho any mahantra sy nrehetrarehetra non lainga ny pays Jodasy zany fa nalahelohelo mafy ny fony nahitan'le zavatra sarobidy a napoka fotsiny teo amin'ny Jesosy de efa nahitiny Jesosy zany tsy zany no izy Jodasy a ny hafarany tafiditra amin'ny fitiavam-bola ka izy rehefa ho faty any Jesosy ve na ho isamborina ihany tsy aloha mba azahoako vola ny isamborana anazy de zay nge natonga ny Jodasy nanao négociation tamposambotra atoroko anareo misy azy fa za aloha me vola kely aloha fa ho atoroko io fa tsy maintsy hosamborina ihany izy tenany ihany sitranay mba azahoako kely tombony zany fa tsy fantany fa niaraka tamin'izay koa ny diran'ny Satana tao anatiny zay zany ny Satana zay a ny momba azy ihany ka raha vao tia tena anao mijery ny tenanao foana de aza dino fa ho mafy amin'izay anao ka tsy mety tsony na ho anarina ary isanandro ndao ary tohizantsika ihany ary zany rehetra zany ka dia ny safidy ny fikomena miariary anohatra an'Andriamanitra izy fa tsy ny fankatoavana amin'ny mpanetretena misy manontany hoe namorona anjely misy tsiny zany ve Andriamanitra tsia saingy namorona Losifera nanana fahafaha misafidy malalaka kosa izy eno tsara zay ianareo dia mahita tsara fa zavatra tena tsara tokoa ny fahafaha misafidy malalaka saingy mampididoza isan'izany mety isehon'ny fikoniana sy ny fahafahana mandany fitiavan'Andriamanitra ny tena fitiavana nefa dia tsy azo avy amin'ny voary izay nasiana programa milo tsy azo terena izany fa omena antsitrapo kosa ohatra na mahafatifaty manao hoana aza ny alika kely robot anankiray dia tsy afaka ny tena ho tia izy azoko atao no manao azy ohatra ny tena tia saingy avy amin'ny programa izay efa napetraka milo tao amin'ny fotsiny zany tsy manana safidy izy tsinona etsy andaniny kosa nefa ny zava-mananaina kely anankiray dia tena faly mahita misafidy itia izy ary rehefa mandeha ny fotoana dia mitombo sy mihamafy ny fifandraisanay toy ny itiavako azy sy ahiko ny momba azy itoraka zany ndray koa ary eo ndray ary sao de gaginareo ino ary ty resaka alika kely ato amin'le film ty fa miezaka tsy te mihany aloha satria tena resaka matotra be masy ty fampiresantsika ty eo amin'izay ny point anankiray tokony ho fantatritsika raisinao tsara mihitsy inona kainona tonga n'izany zavatra rehetra zany tsotra ihany Andriamanitra ry olona sy rahalahy sy ranabavy a dia namorona zavaboary afaka misafidy afaka maninona hoe izy eto moa rahalahy safidy eto sy izy ny resako amin'izany fa safidy ny anaran'ity rahalahy ty ny safidy zany a no tsy hitovizantsika amin'ny biby ny safidy zany a ny fananako misafidy zavatra anankiray no tena atao hoe inona moa filazan'izany fanomezana tsara indrindra nomena ny olombelona rery ihany no navela isafidy ka ny olombelona sy ny anjely dia mena zany safidy zany io zavaboary reo fa ny biby tsy mba mena zany akamarona amin'ny biby ary mbola afaka misafidy fa tsy mba tahaka ny robot sy ny machine de hitanao le fanazavana teo raha ohatra ozy izy zao ka ny robot zao a azo kidena de ataoko hoe ataoko ty anaty robot kely ty efa za ihany ny programme an'io a dikan'izany zany a tsy misy zavatra safidinao fa efa zay programmation ataoko teo ihany ny ataony ka le lohany ataoko mileladelaka de mileladelaka anay izy leladelafiny ay ty ana le robot fa ny tena marina tsy tia le robot fa miprogrammeko mba ho tia izy azonareo ve zany manomboka misy mianahana sady ohatra mijery Florence ny ina ary zany azonareo ve zany fanazavako zany le robot programmation zany hoe tsy fidiny fa tena miprogrammeko ataoko tia ito de mileladelaka izy ohatra le robot teo fa tsy ohatra zany ozy izy tia alika anankiray mena safidy ty fa itya tsy programmena fa manana saina kely afaka misafidy no ho tia na tsy ho tia fa plus maneho fitiavana anazy de plus koa le alika metia ana de mefaly satria metia any alika keliko
de zay le fanoharana teo hoe ny zavatra mahafinaritra indrindra zany de ny safidy, kanefa koa miteraka zavatozy raha tsy haitsika ny mitondra an'izay safidy zay, satria mety hisafidy zavatra ratsy ny olona anankiray raha vao tsy mahay tsara misafidy amin'ny fiainany. De raha manontany ianareo zany hoe fananinona moa Lucifera no lasa nanao an'izay, satria manana safidy malalaka izy ary tena privilège, tena hoe inona moa zany, fanomezana tsara indrindra ny famelana ny safidy ny olona anankiray sy ny zavaboary anankiray. Tsy tian'Andriamanitra zany hoe reo misy zavaboary manompo anazy de hoe renge lozika raha manompo anazy e, zavatra efa ngideny fotsiny reo de tsy maintsy manompo, de ohatrany hoe lasa ratsy be zany. Zay ny mahakamo am'le hoe misy vehivavy tianao na misy lehilahy tianao tsy nohony aminao fa noho enao papasosy na mamasosy, azafady raha miteny an'izany de tiany ianao zany tsy nohony aminao fa nohony amin'inona volanao, de mahakamo be le misy fitiavana ohatran'izany, zany hoe misy par intérêt zany, tsy le agape fa mety filiana eros, zay ny maharatsy an'ireny zany. De tsy tian'Andriamanitra ny ohatr'izany hoe tiany satria zany namorona azy, tsy tian'Andriamanitra terena ny olona. Ianareo nge sao manatsafidy e, afaka mijanona eo nareo na ozy nareo zay de ody ry pastera, tsisy voarary nareo zao eo, fa nareo zao raha resana tsy afaka resana ohatry ny biby, satria nareo olona manana safidy. Raha nareo zao nataoko hoe alenareo mivoakany de taitra be nareo kiratsy biby zay alika zay natao pastera ohatran'izany, ny antony mahatonga anareo mamaly anazy satria nareo manana safidy. De tsy azoko atao ohatry ny biby ale asa mivoaka, fa ny biby na mana-tsafidy ary de mbola ny olona koa ny mbola mandidy azy. Mazava amintsika zany fa itsika tsy mba ohatran'izany, tsisy hoe terena tsy maintsy mivavaka nareo, fa niny izy ataonao an'izany vao maika izy metezitra raha vao atao an'izany. De avelan'Andriamanitra tsara ny olona sy ny zavaboary anana ny safidiny. Nda ho ara de toizantsika indray ary ny tantara safidy, zay le teo zay. Andriamanitra fitiavana dia maniry ny fitiavana marina avy amin'ireo voariny manan-tsaina zay ny forony. Ary mba hatanteraka an'izany dia tokony hisy fahafahana amin'ny safidy malalaka. Ny fikomon'ny Lucifera no profo lehibe indrindra fa nisy io fahafahana io. Ny fanontaniana lehibe ary ankehitriny dia ny hoe ahoana ny fomba amahan'Andriamanitra io olana io? Ahoana no ataony amin'ny Lucifera sy ireo anjely atapitrisany niarany kio am'taniny? Maro manontany hoe nahoana ny tsy naringan'Andriamanitra avetrany ilay mpikomy? Moraminy aneny nandevona Lucifera tamin'tsela. Zay daholo ny fanontanianareo matetika tamin'nanao takariva ndre mandeha, fa maninona pastera tsy tonga de mivonon'Andriamanitra Lucifera? Atsangany hoe tanana zao zay mba naniry an'izany hoe naninona raha mivonona tany Lucifera de tsisy zao olana zao, aza mitsara be fa atsanga mihitsy za pastera naniry an'izany mihitsy. Izy zao taminareo mba naniry hoe maninona moa raha raha mivonona tany Lucifera de tsisy zao olana rehetrarehetra zao. Atsangany hoe tanany olona zay mba nieritreritra an'izany izy. Hitanareo ato avy ambony hafa tsy mamenatra zany nany any an-trano koa ary. Za koa nge mba mitovy aminareo ohatra za mihitsy tamin'ny voalohany e. Maninona moa zany Andriamanitra raha ny vonona tany zany Lucifera zany? Manjary zay zao ankehitriny batany ina moa ny vokany. De ho azavainy aminareo amin'ny alalan'ity horonan-tsary ty hoe fa naninona kay tsy mivonon'Andriamanitra tianao, satria amaolana Andriamanitra, azon'Andriamanitra atao tsara hoe ampivaty olako ty vono ihany io Lucifera io. De am'izay tonga de milaminy zao tantara zao. Non! De jerenareo ny antony tsy namonona anazy. Eno tsara le fanazavana. Nefa singely. Paratre, nefa ho nivavy ny olana, tsia ny mifanohitra amin'izany aza no mety hintranga. Vao maika manamafy ny fisalasalana sy ny aya na fafy ny Lucifera tao an-tsain'ireo anjely zany. Tsaroa fa tsy misy mahalala tsara mihoatra no Lucifera ny fizotra ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny fandringana anazy dia toa midika ho fanafenan-javatra. Ka dia nitahotra ny valifaty indray no lasa antony manosika ny fanompoana an'Andriamanitra fa tsy ny fitiavana. Ao, fosy eo zany. Fantatra azonareo am'izay ve le fanazavana? Raha ohatra zany eno tsara, tamin'le fotoanany koa Lucifera de tonga de niteny Andriamanitra hoe Lucifera, fanako ianao androany tonga de maty eny eo. De vao maika ny empire grave kokoa ny katao an-danitra. Zao ny zavatra nisy. Tsy maintsy niteny am'izay ny anjely hoe ary marina kay le nitenen'ny Lucifera fa ty Andriamanitra ty marina kay mpanao didy jadona. Ary raha vao tsy mienina anazy kay tonga de toizy, tonga de maninona? Tonga de vonony. Azonareo le zava-misy, kay Andriamanitra marina, raha vao tsy manakatony teny tonga de vonony. De vao may ny olona, vao may le anjely, na de nanompo tsy sananao ninina ary de nanompo tsy tamin'ny fitiavana agape tsony.
averina ihany. Ny atao hoe fitiavana akape de hoe ty tsy misy takalony, tsy misy tambony, tsy teritereny, ty amin'ny fo madio. Zay le akape de tiavan'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no fitiavana akape. De raha ohatra zany ka mivonoany Lucifer de ho ty azy ny anjely nijanona tao ihany fa tsy nijanona tamin'ny fonitsony, ary ny tena loza ary tsy le anjely le niresahan'ny Lucifer rerintsony ny resy lahatra, fa na le tsy nitenena Lucifer koa ry ara ho resy lahatra amreto hoe ary tena manao didy jadona marina ke ty Andriamanitra ty, fa zay tsy meno azy zany de vonoiny aza mba mivadibadika amin'io nareo fa tonga de vonoiny io. De lasa manompo an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana tsony ny anjely fa amin'ny tahotra sao de maty. De tsy tian'Andriamanitra io mpiandry manompo an'Andriamanitra sao de maty io. Manina nareo manao asa ka sao de maty mifadada ny teny hoe aringan'Andriamanitra zay tsy manao asa. De raha vao voalohany taona nge jereo fa feno mpiandry eraky ny tanàny indrindra hoe taonany fisivany ty taona ty le tamin'ny herintaona, taonany fivebahana farany, de matahotra ninona daholo mpiandry. De lasa naninona ry zareo? Fitiavana marina sa tsy marina zany? Tsy ara-baiboly zany. Tsy nitahotra sao de ho faty no anompona an'Andriamanitra, tsy nitahotra sao de tsy azo karama ny anompoko an'Andriamanitra. Tiako izy satria ty de tiako tsotro zao fotsiny izy na misy io na tsy misy karama. Tiako izy satria ty na de amono izy na tsy amono anahy, na ho faty rapitso ana amin'ny herintaona de za tsy problème amiko zany, fa tiako Andriamanitra de manompo azy manina tsara hoe tiako Andriamanitra de raha sitrakareo mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta averenao amin'ny fonareo mihitsy zany teny zany hoe tiako Andriamanitra de manompo azy nefa ataovy amin'ny fonao mihitsy ny tananao avereno tiako Andriamanitra de manompo azy, tsy amin'ny teritery, tsy filamboninahitra, tsy filakareny, fa tiako fotsiny Andriamanitra de manompo azy raha miteny za misy manontany hoe inona ny anomponao an'Andriamanitra de inona ny valiny, fa tsy hoe ka matahotra fa hoe maty ny ary vao tsy manompo anazy. De jereo fa mirarakompana amin'ny mpiandry rehefa avy tokanana, satria narary de matahotra sao maty de nanompo de nitokanana. Fa vita tokana nandeha ray volana roa volana efa sitrana efa mivany olana tsy hitanao tsony amin'izay zay nalehany. Tsy nanompo tamin'ny fitiavana izy, fa nanompo izy satria mba mila fanasitranana, nanompo izy satria mila vola, nanompo izy satria nanana olana. De rehefa mivany olana tsy hita ihany tsony izy. De zay tompoko natonga ny Lucifer tsy nindringanina teny eo, andro de tereny ianareo manompo anazy. De tsy tian'Andriamanitra maneto izy Andriamanitra hoe bon aiko miamiko ianao, za Lucifer tsy andringana anao, na de zava-boariko ianao tsy aringako ianao hoe tsy vonoky eto, tsy apokako eto ianao, fa ajaiko ny safidinao, inona raha ny tianao ry Lucifer, de ajaiko am'izay satria zay Andriamanitra fitiavana anahy. De Andriamanitra rahalahy manaja ny safidinao raha te ho very anao ty Andriamanitra rehefa zay ny safidinao tsy afaka anao nininona amin'ny fiainanao raha misy fotoamba afaka ny lato izy anao za tsy hivavaka toy izy Andriamanitra zay ny tianao anaka ataoko ahoana re, zay zany de ajaiko miteny any aloha ndana mivavaka zany ho le tsy ekena mihitsy le teny rehefa tonga ao azafady raha miteny an'ity foana tonga ao amin'ny dada nareo de ozy nareo hoe za dada tena tiako lehilahy de fa izy hoe tsy mety aminao io, de misisika ihany ka io ane dada rehefa tena vadiko miova mihitsy hoe miova tsy mety aminao io dada tena za tena mipromety reo am' Jesosy tsy hivadika de ozy am'izay ny afarany hoe ahoana ozy izy ny farany ainareo tsara le fomba avy teny ahoana ozy izy ndana sady oatra mihoatra sady ataona ohatrany aty amin'ny lohan'izay ny tanany ekipo mazana ndanare avy tao amin'ny dada mihitsy efa ndana rahony vady ndanare maninona ndanare fa n'Andriamanitra koa renke manao an'izany ivadika amiko ianao ndanare tsy milaza izy hoe nientiny nataonao fa ozy ajaiko raha zay no safidinao tsy manery anao mihitsy am'izany ka sao de mahazo teny oatra zany amin'ny tompo hoe ndanare fa nidika an'izay mandehany ianao fa ifakahitsika ao aloha ao. De jereo ny tantara amin'ny Balama numéro 22 fa rehefa tsy nety Balama ny teneny hoe mijanona ianao aza makany nandeha amin'ny Balama toy izy Andriamanitra eny ary raha te handeha ianao de mandehana ihany ary misy an'izany eo amin'ny baiboly eo numéro 22 fa teny an-dalana sakana ny anjely foany Balama zay le fantoriana teto zay dao tohizatsika ihany tsy mivonoany Lucifer fa najaina ny safidiny de mandeha ny tantara inona ny toy an'ny tantara taory ny afarany. Andriamanitra ao amin'ny fahendreny fa ny fomba tsara indrindra hamana ny olana dia ny famelana ny fivoarany toe-javatra zany no an'ny fomba azonantoka fa tsy hiverina intsony ny faratsiana.
zay araka nyvoalaza ao Matio 7:7 manao hoe eo aloha aoka ihany indray mihitsy hitanareo ty Matio ty manao hoe aoka ihany ara-maniry izy roa amandra-piavo amin'ny fararano ary amin'ny fararano de maninona ozy izy olona zaiko ampinjinja hoe angony aloha ny tsy parifary ka ataovy amboarana hodorana fa ny vary tanareo misy fotoana tsy azo jinjaina aloha be ny zavatra tsy hainao tsony hoe vary ve io sa tsy parifary ny olana raha vao manapa-kevitra aloha loatra indraindray mety voaongotro miaraka amin'ny vary koa ny tsy parifary de ozy ny tompo avy alao aloha andeha tsara ihany no ahitana fa rehefa elanyela de tsy maintsy hiavaka ao azy eo am'izay ny vary sy ny tsy parifary de aza manery mihitsy ianareo amin'ny pasteur dada Randrenatoandro anala hoe esory dada rehefa hitanao fa tsy mety reo fa misy fahendrena ao anatin' reny avy alao ihany izy aloha aniry hiarakaraka ao am'ireo dekon'ireo ihany aloha fa fantatry ny tompo anefa misy hazo de misy vato be de misy ina mo misy tsilo be am'ireo fa alao ihany aloha reo ao ihany aloha fa rehefa elany ela iseho azy am'izay le mahavary tsy parifary io misy karazan'olona elany ela de mihitanao am'izay hoe tena ty marina formation ty fotoana ny ampahafantarana an'io fa tsy ianao no mitsara azy ny mpiandohana aleo andeha ny fotoana de hitanao hoe ty tena mpikambana satanika am'izay any anaty asa ataony endry za miteny anao fa endry Jesosy endry io ray aman-drenitsika io raha vao tonga de ngotany ray miaraka mantsy tsy fantatra hoe hitoko velenanao sa tsy io fa avelany kely aloha alao aloha ao fa hita ho azy eo ny afarany fa ao anatin'izay miavaka ho azy am'izay ny vary sy ny tsy parifary hita ho azy am'izay hoe ty le izy ty mihitsy ka le tena tsy mamely ao anatiny io de alana moramora am'izay hitanao ianao mihitsy ka le tena mpamosavy fa tratra tena ny arana hita ny ratsy atao ry avana tsy maintsy miseho tsikelikely eny ihany rehefa elany ela tsy maintsy miseho tsikelikely eny ihany io fantatra ihany io pastera tena manio rehefa elany ela fantatra ihany io mpanodikodim-bolo io rehefa elany ela tsy maintsy iseho mety ariary zato nalenao tamin'ny voalohany fa reo vao zatra anakary zato maka 5 000 maka 10 000 ny afarany io miara am'izay no alany io de hita am'izay io anatiny izy ianao de avela am'izany misy tona tena na Andriamanitra ary amin'ny maizy ary tsy afaka tonga de nanongotra an'ireo tamin'ny fotoan'androny io baiboly no milaza an'izany fa tsy itsika misy tona zany na Andriamanitra sy ny fahendreny ary mamela aloha avelao hiara-aniry ihany aloha izy roroa fa rehefa elany ela hiavaka ihany io fahendrena ihany kio zany dahoara de tohizana le izy teo am'le Matio misy an'izay miara-maniry izy roroa ambara-piavo ny fararano ary amin'ny fararano dia holazaiko eo ampijinja hoe angony aloha ny tsy parifary ka ataovy amboarany mba hodorana fa ny vary dia taomina ho any an-tsokotro ao amin'ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsy parifary dia nasehon'i Jesosy fa mila fotoana hitombona aloha ny zava-maniry mba hisehony ny tena toetrany amin'ny fahalalany tsy voafetra dia fantatr'Andriamanitra fa ny fanomezana fotoana hisehony ny tena toetrany Losifera dia amparary amin'ny rehetra ny voa mangidiny fikomeny atreo aloha dia tsy nahalala firy ny ota sy izay mety ho ateraka izany ireo mponiny izao rehetra izao fa iova kosa izany rehefa izy ireo mihitsy no ahitany toetra manimba mahatsiravina nanany ota ary ny farany dia toetra mandrakizay ny fahendrena sy ny fitiavan'ny fanjakan'Andriamanitra ary mandry fahalemana izao tontolo rehetra izao koa satria Losifera sy ireo mpomba azy no nampiditra voalohany fikomena dia fantatry ny tompo fa tsy hisy filaminana mihitsy raha vela hitoetra any an-danitra izy ireo tsy maintsy misy tsipika manasaraka noraisina ny fiapetra ary nyroahana ilay mpikomy tsy halan-tsitrapo sy hampilaminana velively nefa Losifera sy ireo mpomba azy eo le pozekely eo mihitsy ny ady eo satria ozy Andriamanitra hoe raha vela iaripetraka am'izay reo satria efa manomboka hita am'izay mivoany tsiraray avy de hifanimba am'izay reo noho izany ozy izy tsy maintsy alana atao am'izay reo misy tona koa zany tsy maintsy mandray décision am'izay rehefa tena hita fa miavaka ty tsy parifary ty vary de rehefa tazana am'izay ty tena vary raha mampiditra piasa zao anao mety folony ao ampiasainao ao tsy hitanao de mbola vao nampidirina ny tena toetrandreo fa rehefa miasa elaela de hitanao hoe ty ray ty tena ty vola be tsy ray ty tena miasa amin'ny fitiavana nyenito tena resaka zavatra hafa mihitsy ny tetiavina atao ampiasana angalatra mihitsy tsy izy vao miditra no alalanao an'izany fa miasa kely elaela eo de manomboka fantatra ao fa zao kosa am'izay rehefa tena manomboka fantatra ao am'izay ka azo antika ty tena mangalatra aza janonao tsony am'izay izy fa hanimba ny hafa zay le fahendren'Andriamanitra zay zany hoe aza malaky mitsara trotô loatra ianao
na malaky miteny zavatra fahavelo kely aloha fa rehefa manomboka tazanao am'izay fomba famahana olana zany resahako aminareo zany a fa Andriamanitra mampianatra an'izany de ozy Andriamanitra tsy mety tsony ny janonany reto atandanitra ato fa animba ny afo reo teo am'izay ny raikitra ny komba ady am'izay ny teo a de sady tatazana ny fanatitra eny am-pandehanana eny dao ary ireo am'izay ny ady tohizana am'izay ary inona ny zavatra nisy tao aorianan'izay rehefa hita am'izay fa hoahiliky reny no dingana manaraka ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy naresy pozy eo am'izay ary nisy ady tany an-danitra iza ozy izy Mikaela sy ny anjeliny le Mikaela arkanjely izy io lohan'ny tafika any an-danitra zany mpitary tafika any an-danitra mila hainareo zany sy ny anjeliny a niady tamin'ilay dragona de le dragona am'izay ao a tsy izy akory le lazaina fa dragona eo fa le Lucifera rehefa nanomboka mivadika tamin'Andriamanitra le kérubim de nisomban'Andriamanitra am'izay izy rehefa nisomban'Andriamanitra de lasa biby ratsy tare lasa simba tanteraka mihitsy a de io lasa dragona mamoaka afo mamono sy mandevona zay rehetra tandrify azy io dragona zany de niady voalohany zany tsy tety atany valy am'izay mifantaniana hoe avaiza niady taiza zany ny andohan'ny ady voalohany tany an-danitra ry havana niady tamin'le dragona ary le dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy naninona ony ataovy mafy maninona ony le dragona fa valy efa maninona zany Lucifera ko nahoana ary tsika no matahotra anazy efa tany an-danitra io rahalahy nefa resy ry ranabavy a teneny eo akaikinao fa tany an-danitra io ndresy hoe fa za matahotra an'io e vo miresaka ianao Kalanor Vazimba Albadira de miolokolotseri le kristianina kely mpamosavy de efa mampitahotra ny kristianina fa valy efa resy tany an-danitra nge reo fa tsy naresy reo e efa nazery ty atany zay mato eo raha manontany reo fa taiza ny avin'izany hoe fa valy efa resy zany iny apokalypsy iny no milazany zany nisy ady tany an-danitra Mikaela sy fa ireo tsy naharesy papatsaitsika ho ana sabatra na bazokana inona eo aloha zany tsy resahako eto kosa e sao de anitatra eto anamorony hoe bazoka be ony nalainy na miltraeta be mihitsy tsy fantatro zay adiny tany eo moa sabatra no asehoanao fa tsy haitsika hoe nanahoana fa nisy ady a tany an-danitra tany tsara no alalantsika an'izany dao ary tohizana ihany le izy toerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny eo pozy eo aza etsika etsony eo aloha jare tsara misy anarana maromaro reo ny anjeliny a de niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany taiza ozy izy tany an-danitra zany hoe tsy any an-danitra tsony zany reo zao de natao aiza ry zareo nazera lay dragona io lay idirako am'le manao kungfu io le dragona io inona moa ny Andriamanitra ivavaha mpanao kungfu dragon ty le dragon ty izy moa zany alongamba le soratra tetra mety tanao ty dragon ty rehefa miasa amin'ny olona nanao ara martiaux nareo a de ho devolona dragona io le tonga de manapaka yapa tonga de mitriasaka mihitsy inona moa io planche io tam'izany etsika demoniaka ho ny etsika devoly demoniaka moa zany fa tsy hoe etsika de hoe ny etsika devoly e fa ny olona misy démonina to hoe misy le demoniaka nyetsika tonga de le planche yapa tonga de nitriasaka le planche teo mandrora tam'izany to de mivadika tena zany tena nahitako maso fa tena dragon mihitsy tena dragona adidasiny le rahalahy zay fa mbola velona any io rahalahy tsika miteny zao rahalahy Roger zay mipetraka manjakaray adidasy fotsifotsy zay tonga de voateo amin'ny adidasy tonga de nidona tsetroka le adidasy de zay voarora rehetrarehetra le adidasy tonga de nidona tsetroka fa io roro io a tena ohatry ny afo izy io de tena dragon mihitsy ny ao anatiny reny zay ny tsy hanaovantsika ara martiaux zay no andidin'ny Jesosy tsy hanaovantsika an'io satria misy fanaham-biby be de be ampidirinao dragona fanahany sinza dragon inona moa tigra ampidirina ao anatin'ny vatany olona de rehefa ny olona miala am'ireny zany tokony anaovana asana délivrance zay mahatonga zay ataony am'izao de mitsingidina anao le pouvoirana taisia efa nitantaraiko aminareo de ao ihany le soratra teo de jerevo de le mena rana io le mena rana ela roatsika foana io mena rana ela zay atao hoe ina ny anarany ina ny dikany hoe devoly amy teny gasy eo ka mianana tsika zao ina natao hoe devoly ataovy mafy hoe iza mahay efa ny ampianatra an'izany teto kosa tsika e
ao ary mandray note ela be fa tapitra an'le reo fa amin'ny 4 mahery folo minitra ny atao hoe devoly de mpiapanga zay ay eny ny olona tia miapangapanga namana zany de maka ny toerany devoly. Hitanao Andriamanitra Joba io anie arenany anompony anao efa maninona izao zany miapanga. Hitanao Ianna zao ny anao Ianna manao miapanga de ny atao hoe devoly de mpiapanga aloha io ihany le soratra mpiapanga dikan'io zany miapanga foana ny asany devoly. Aza maka ny toeran'ny miapanga namany zany mihitsy ianao, aza maka toerany zany fa devoly manao an'izany sy Satana. Inandray ny dikany Satana fa efa nianarantsika teto koa zany. Zay tenena mafy mitsangana zay mahay aloha anankiray de mitenena mafy be. Mpamingana le Satana mpamingana. Inona ihany koa zay mahay tsy de tena zay loatra, tsy de tena zay loatra. Inona ihany koa tonga de raisy fataraiky be ny atao hoe Satana de hoe mpanohatra na hoe mpisakana. Azonao zany mpanohatra, mpisakana. Inona koa zany tamin'ny voalohany zany anarana Satana zany tsy hoe anarana manokana akory fa zay olona rehetra zay nanohatra an'Andriamanitra de nomena anarana hoe Satana zany anaran'izany, mpanohatra sy mpisakana. Raha vao na fahavalo zay fa tonga atao an-tsaiko le anankiray fahavalo zay koa ny dikany hoe Satana. Lay atao hoe Satana zany na hoe devoly mpiapanga sy mpanohatra, mpiapanga sy mpisakana. Inona moa ny atao hoe mpisakana? Ny asan'Andriamanitra rehetra de sakanany daholy. Raha vao ny olona koa zany le mpisakatsakana asan'Andriamanitra ao am-piangonany reny de maka ny toeran'izy izy Satana, mpisakatsakana. Misy karazan'olona ohatran'izany. Ty misy hevitra hitantsika tsy mety mihitsy zany ka, tena tsy mety amiko mihitsy io. De mamendray ty ndray are tsy mety amiko koa zany ka, fa inona zany mety aminao tsy hitako ka, fa tsy mety amiko fotsiny lo reo menareo reo. Misy olona de ny anjara asany ao am-piangonana manakana fotsiny fa tsy manana sosikevitra izy. De nandray mahakamo vao manangatanana izy de efa fantatra hoe anakana andray io zay, anakana. Raha amiko aloha ohatry zao le fomba fiteniny, raha amiko aloha ohatrany tsy de mety zany raha amiko ohatrany tsy de manina, fa izy tsy manome sosikevitra hoe tiany mety. De inona sosikevitra tsy manana fa ohatrany tsy mety fotsiny zany amiko de miperaka izy. Ndaondray ary ataontsika menamena ndray ny lokon'ny tafo, azafady pasteur azafady ahoana zay, raha amiko koa ohatrany tsy de mety koa le loko mena. Fa inona zany ohatrany tsy mety fotsiny le menaka, eny ary mazoterana. Rehefa nandika de ataontsika mangamanga, azafady pasteur. Rehefa nandika koa de tsy de tsara koa izy raha le mangamanga. De misy olona loatra zany tsy hitanao mihitsy hoe inona zany ny tena tediavina, fa de tena manana toetrana Satana fotsiny zao izy, anakana fotsiny an'io asa io izy. Ao am-piangonana manosikevitra anareo aza mba ho isan'le mpanakana ny asan'Andriamanitra, fa aleo le mpame sosikevitra. Rehefa manangatanana de tonga de ny olona endry sosikevitra menina vahaolana. Azafady andetsika manana vahaolana, raha mety ty misy vahaolana proposeko, tsy voatery le iny no taterahana akory fa tiana proposition. Am'izay mandroso le fiangonana satria zay manangatanana de inona zay vahaolana, zay manangatanana de fa tsy hoe zay manangatanana de tiako misy olana kely pasteur, tiako misy olana kely, fara mavesatra mihitsy lohan'le pasteur moa de olana daholo ny teren'le olona atao am-piangonana tao, de tsisy manana vahaolana mihitsy io na ray ary. Mandinika ianareo rehefa mivory fa misy karazan'olona rehefa vao miteny izy zay de olana zay no teneniny eo. Hitako olana kely amin'iny mo de kely efa olana be io apetrany io, olana de fa tandremo. Le olona ngetsy tandremindray sao de rehefa misy an'izany de indray Satana fa hiteny tsy niteny azy. Tsanareo man tsy mahay mandray zavatra de vao misy miteny hoe azafady mitako olana de indray Satana fa mahazo micro tsika lasa maninona ndray tsika amizay mamelimely. Fa sosikevitra ny anay hoe rehefa rany tsara indrindra rehefa mivory de aza le zavatra negativa foana ny tenenina, aza le zavatra tsy mahomby, aza le tsy mety, fa le hoe tia no mety tia ny vahaolana zao ny sosikevitra. Zany ny olona raha be dia be ohatry zany ao am-piangonana mandroso be foana amin'ny fiangonana. Ahoana ny ahitantsika fiara amin'io? Azafady raha za aloha mahita fa lafo be zany fre zany fa tsy mety atsika zany fre zany. Vendray manangatanana raha za aloha de aleoko mihitsy tsy mandeha fiara fa andeha inona de andeha tongotra, tsy vita koa aloha raha tongotra
de ahoana de andeha an'iny tsika nidina ka aiza ny azakana roplanina ry pastera andady ve zany tsika ka tsy hitanao tsinga zay teneniny tsy manana vahaolana mihitsy izy azonao tsara le tena tongavana am'izany fa aleo tonga de vahaolana ndraindray nge tsika tsy malala fa lasa manana toetrana satana tsika eo anaty eo hoe te hanohatra foana ny asan'Andriamanitra ka ny atao hoe satana zany a de mpanohatra mpisakana fahavalo mino fa efa mahitsika iny na atao hoe satana ary ny atao hoe devoly mpiapanga na mpanendrikendrika soraty koa mpanendrikendrika manendrikendrika zao tsy misy rehetrarehetra zao ny hitako tena mampiady antsika mianakavy reto koa misy zavatra tsy misy fa misy mamorona de mifanendrikendrika ato ianona ony zao ianona ony zao ianona de vilozana maka ntoerany devoly eraky ny tanàna devoly kely mandendeha daholo rehefa tena antanina zavatra tsy misy zany zavatra resahany zany ianona ony formation ono a ianona ony a tsy ambaratelo aza miteniteny ianona inge formation e de tonga ko iny tiko aza miteniteny a ianona inge ony formation e tsy ambaratelo tsika sindry zany zaky misy teneko andre fa teneko sa tsy teneko teneno kia fa zao tsy ambaratelo tsika sindriko iny a ianona inge ony formation ne olona resahana mihitsy zany akory maheno daholo am'izay ny ray fiangonana nefa tsy marina akory le izy de aleo a tsy makantoerany devoly itsika dana aloha tena amarino tsara zany tena amarino aty am-piangonana zany le fanamarinana ny tsy ampy mihitsy tena misy zavatra tena tsy marina mihitsy kosa voalazy e fa tena misy mila tokony manao recoupement hoe tena zany tokoa ve ny zavatra nisy tena zay mihitsy de mampalahelo an'le manao zany ary matetika moa ny manao ihany tsy maintsy hita zay mety ataony kon tsy manao efa tsy manao ko tsy hita moa zay ataoniko iny ataony rehefa tsy hitan'zay ataoko ina moa no tsy tenenao aminy eo fa tsy maintsy zay mandeha any keny tsy maintsy hita zay ataony de zay mahatonga an'le hoe le devoly a miapanga iza ny akany toerany devoly misy sa tsy misy atao hoe tsy za zany mba marina ve zany resahanareo zany aloha e tena tsy nareo marina ve zany e ary izy ary aza mandainga alo Jesosy mahita iza ny efa naka ny toerany devoly nareo atsangano ny tanany aza mandainga hitanao zany Jesosy zay mianakavy zay sa tsy afanavavanaka ny toerany keo mba miapangapanga namana kely eny ndraindray mba miapangapanga eny ndraindray fa hita fa mety sa tsy mety zany avarin'Andriamanitra any an-danitra de avarina raha zany raha nanana toerany fanomponao anao de avarin'Andriamanitra hoe mpanendrikendry zao a misy olona endrikendry anao ka tsy nanao tokoa izy fa ndray andreo ny fototra aminao io zavatra ny teneninao io ianao am'izay no mirodana ao arinan'izay de zay iny na voan'ny vady mipotefary io za tena mivioleny taty mihitsy lasany mihitsy e any mihitsy ny akanjony potifarakatra-hoany io fa tena mpanolany Josefy io Josefy angatra nohony am'izany gadra izy aloha fa ndray andro am'izay nandeha ny ora sy ny fotoana ty lasa mpanapaka ny Egypte am'izay le Josefa kely a mino angamba fa ny vady mipotifara tsy te hijery mihitsy ty le nendrikendriako nan'olo anaty amin'iny azafady ty le izy ty fa mialatsiny aminao azafady fa tsy te hijery ny tava menatra zany na ny anatona an'izany ary hitanao reny olona endrikendriandreny vao mainka lasa lavitra aloha endrikendriany anao raha teo lasa lavitra de enjeny mpanenjika nge tsy mety lasa ao aloha fa ao arina foany efa anteny an'izany hoe tsisy mpanenjika ao ka hoe aiza mpanenjika anay io aloha ke mpanenjika anay io aloha ka aiza izay io an'ireo fa tsy maintsy hoa izy ao arina foany mazava ka aza malahelo raha misy mpanenjika ndao ary alefaso hoe Satana sy Belzebouba ihany ny lesony miarana zera Apokalipsy toko 12 andiny fafito ka hatramy fasivy tsy manambara zay fihedinana ampiasain'izy ireo ny baiboly na ny fotoana na retan'ilay ady lehibe manerana ny tontolo fa dia ady tsy mbola hitan'ny maso mety maty zavatra fantatra dia izao ny apokalipsy toko 12:4 dia milaza fa tamin'ny farany dia nazera voaroka Losifera sy ny ampahatelo ireo anjelin'Andriamanitra eo aloha fa tsy tapokely aloha firy ony ny anjely nanaraka ny Losifera ataovy mafiry ny ampahatelo ny anjely tao an-danitra no nanaraka ny Losifera mba mila hain'ny kristianina kosa zany e ny ampahatelony zany hoe raha nisy 3 zany ohatra ny anjely fa saodray de mandray noty azany hoe 3 ny anjely tao a raha nisy 3 ohatra zany ny anjely de firy zany nanaraka ny Losifera mba mila mahay calcul koa arivo ary raha 300 ohatra efa petsaka ane zany re olona efa petsaka ane zany e raha nisy 3 lavitisa zany tany an-danitra tany ohatra
ny anjely ray lavitra nanaraka ny Lucifer, ny ray apahatelo ny kitana ato amin'ny apokalipsy fa tsy navoaka teo zay apokalipsy 12 donc jerentsika zay aloha ato mantsy misy an'izany fa to dinareo hoe faiza ry pasteur misy an'izany teneninao zany apokalipsy 12:4 apokalipsy 12:4 lasa aloha fa sao de tsy zay ty apokalipsy fa maizimaizina io apokalipsy 12:4 raha misy an'izany teny zany raha isinao tsara mihitsy fa ianareo mantsy zao anazava an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny rambony de manala ny apahatelo ny kitana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ny apahatelo ny anjely tany no nanaraka any Lucifer. Mila mahay an'izany tsika. Nda ho ary tohizo hatrany ray ry aloha re. Inona ny ray ary ny toy any tantara. Ady raikitra ny ady io zany Jesosy. Rehefa tsy naresy sokafana am'izay dia nazera avy any an-danitra daholo am'izay izy rehetrarehetra. Le ray apahatelo ny anjely. Inona ary no mitranga manaraka ho ianao? Manana anjely aman'arivo ny andany amin'ny Lucifer ankehitriny. Saingy mila programana asa izy mba ahafahany manompo fitoniny. Tsy ela dia nanomboka fantatr' zao rehetra zao hoe mampahory sy vidin-dafo manao ahoana ny tamby ny ota satria tsy mifarana ny ady fa vao manomboka. Vao manomboka ny ady eo. Lay mpitondra zavana dia lasa satana lay mpanohitra. Eo atao eo pozio alony. Na anomboka teo am'izay ny komba. Na zera taty tany am'izay zay le lozanao ry tany. Fa indro fa nazereny aminao le satana mpamitaka. Lasa ety amintsika izy zao. Ary tsy vazivazy amintsika izy. Fa araky ny teny raha maty matesa raha avako. Ny tanjony zany teny hoe ahoana ny anaovako vazany san'Andriamanitra. Efa tsy any an-danitra tsony ahoana ny amaliko faty an'Andriamanitra. Iza moa ny asa tanany. Zao zavaboary zao areto olombelona reto. Reo nataony ambany kely no izy fotsiny. Reo nataoko mamay malala ny anarako. Teo am'izay satana no miketrika andro manalina amin'ny tanantsika isan'andro. Reo zany le fanjakana roa lehibe voalaza teny aloha dia ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny devoly sy Lucifer sy satana ety ambany masoandro. Zao tsika amin'ny teny zao zany ady io. Ady hatramintsika amin'ny teny zao. Tsika zany zao lasa terrain de combat ny saina. Ao amin'ny saina ny tena miasy reo. Ato amin'ny ilany manao hoe andao anaraka. Ato manay tsy laina manao an'izany zany ho izy. Ato manao hoe zany ho izy. Tsy farany se rehetra menao hanina ihany mandresy. Ole fitenena zay. Dia dao toy izy anao faraparanany io. Efa soloina maraparanany. Inona ny faraparany izy ito fa marany izy iny mantsy. Io Lucifer. Ny famoronana ny tany. Atria hoe aleo atrio angambany androany. Atrio aloha ny androany satria efa sy fateliny. Rehefa tapitra ny tantaran'ny Lucifer ray manontolo io dia nazera tety atany Lucifer. Manana mpanompo aloha am'izay rehetra ny jiro fa tsy maninona am'izay io raha ampiretintsika am'izay aloha ny ary. Ao ary mafaka makatoerana kely am'izay. Andao anao hira ray tsangana kely aloha tsika anao hira anankiray re. Inona ny hira ataontsika moa zany mety mifandrandraika am'izany? Inona ny hira mety ataontsika? Jesu mpanjaka mala asitiaka anao tompo ataovy mafy mihitsy. Sitanitraku wanisuamanda saniri tompambon tanana panjaka mayeyo omianu wamianu atao voatriny akaikinao mihitsy Jesosy mihitsy ny toa atsitratriny saina tsy maninona io ary tsy maninona mety tsy maninona ny fiderana zayetina raisore miaja tuluzana vetiraisuna izy vavaky tsika aloha ary sotranao ny am'izay tapany voalohany zay Jesosy nanokatra ny sainay mihitsy zany
anisan'ny nampianarinao tony hoe rehefa nanomboka nijery ny tena ny Lucifera fa tsy nijery anao dia nanomboka naniry tao amin'ny voratsy. Zay koa ndraindray tsy mijery anao, tsy mijery ny namanay fa tia tena amin'ny fiainana. Ay ny fitiavan-tena kay Jesosy dia anisan'ny fototry ny ratsy rehetra. Tianay ho anay daholo ny hareny eto Madagasikara, dia sahanay ny mamono olona, sahanay ny manao sorona olona, sahanay ny maka an'izao harena rehetrarehetra zao amin'ny fomba maloto rehetrarehetra satria tia teny izahay. Ny fitiavan-tena no nampalavo an'izany Lucifera zany satria te irehare, te ilaza fa izy koa dia ho tahaka an'Andriamanitra, tsy riritana ny toeran'Andriamanitra fa tsy mba naniry ny toetra tsara n'Andriamanitra. Misaotra ny amin'izany Jesosy nanokatra ny sainay zany any am-piangonana nany be da be no mirodana ny fiangonana satria misy karazan'olona mifampitsiriritra toerana any. Raha mba za mihitsy zao ny ohatran'ny pasteur, ohatran'ny eo amin'ny toeran'ny pasteur io, raha mba za mihitsy ny eo amin'ny toeran'io mpanakarena io, raha mba za mihitsy zao filoam-pirenena ho arodako an'io dia alaiko ny fitondrana. Zany daholo anie Jesosy ny zava-misy, tsy mba fitiavana te hampandroso, tsy mba fitiavana hijery anao na hampandroso ny asanao, fa fitiavan-tena mba te ho lehibe. Dia mitsaminy ndraindray ara Jesosy tony tena mihitsy hoe za atao viraka mihitsy mba ho lehibe amin'izay anapatapahako an'ireto majinika reto. Misy tena samy teny fa za atao pastera mihitsy, dia lasa mirodana ny fiangonana satria lasa ny fitiavan-tena no manjaka ao anatin'ny fiangonana. Misaotra anao fa nampahiratra na iny. Ny olona tia tena kay Jesosy, ny olona tia vonahitra tsy maintsy mirodana ary tsy maintsy menjerana ho ela na ho aingana satria tsy mibanjina anao fa mibanjina ny tenany tamin'izany. Engane zay tsisy aka ny toetra ny devoly epanendrikendrika namana. Misy olona tena mitomany mihitsy any Jesosy endrikendry anay, lazainay fa mety hoe manompo sampy, lazainay fa mety mpamosavy, lazainay fa mety formation na mety tsy zany mihitsy izy, lazainay fa nanodikodina nefa tsy zany, endrikendry anay amin'ny fomba maro samihafa. Ekena fa tena misy kosa aloha zany, tena misy zany, fa tsy hoe ny olona rehetra ne, tsy hoe ny mpanakarena rehetra dia mpangalatra avokoa, na hoe zay mahantra rehetra dia voahozina avokoa, fa na Joba arane mba tena lehilahy nanao ny mariny fa niarana fahantrana tsy nilaza zany hoe tena farany mpalohan'ny mpanota akory Joba. Dia ampianaro zay mba tsy hijinja na hitsara ny olona mialohan'ny fotoana rehetra. Ny eo anay mihitsy ny fahendrena Jesosy mba tsy hampirodana ny fiangonanao. Misaotra Jesosy raha noy ary zay dia apetraka eo am-pelatananao indray hitoyany fotoana rehetra. Dia rainy amandraka izay ny anarinao masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Misaotra anareo aloha fa dia tena tonga maro ianareo zany androany fantaniana aloha are. Izany manana fantaniana ianareo mahakasika an'izay tapany voalohany teo zay. Raha vao tsy azonareo dia tsy ho azontsika mihitsy ny tapany rehetrarehetra izay hitoy eto. Mety hoe tsy amin'ny hery ny hitoyny sy ny hitoyany, fa mety isy ampianatra anareo to mahakasika an'izany hoe iza marina moa ny témoin de Jéhovah, inona marina moa ny fivavahana musulman, inona marina moa ny franc-maçon, inona marina moa ny natao hoe prophète pape santo. Misy an'izany, tsy maintsy isy an'izany eto. Dia raha vao tsy azontsika ny andohan'ny Lucifera hoe ay tika le tany, inona marina ny dadarabe, tsy ho azontsika zany. Atsangano ny tanana raha misy fanontanianareo aloha tamin'ny tapany voalohany teo iny. Raha fa mazava moa dia fa mazava. Tsisy mazava tsara ve? Tsy mazava ve sa mazava? Sady tsy henony tsy mazava. Saora tomboka mety tehaka raha mazava tsara zany aloha. Ho an'i Jesosy zany tehaka zany. Eo amin'izay tsika. Lucifera zany dia nanana ny connaissance, fahalalana. Rehefa nazery ty atany izy, mbola ao zany fahalalana zany, ao aminy zany, fahafantarana zany. Nanomboka hiasa amin'izay Lucifera, tady ny hevitra amitahana an'izao tontolo zao. Ahoana ny amitahako an'ity zao tontolo zao zay no ataon'Andriamanitra tamin'ny endriny tsara ty. Satria ny Genesis dia nilaza hoe ary indry fa hitany fa tsara zany, tady ny hevitra rehetra izy. Tao ny hevitra hitany dia hoe ny asa voaboarin'Andriamanitra voalohany aloha dia akoatriny rehefa vita dia Adama sy Eva. Na variana tsy tany amin'ny Adama izy namely voalohany fa tao amin'ny Eva. Tsara aloha zany nahalalànareo an'izany fa i Adama ny namena ny fahalalana mivatana tamin'i Jehovah. Zao no izy. Ho sarotra kokoa ny Lucifera ny fandona amin'ny Adama satria nahazo an'le hafatra mivantana izy. Fa le olona nampitana ny hafatra
mora ozogozonina kokoa. Rehefa mianatra zany de ny olona nanarika amin'ny vatana sarotra kokoa ny manozongozona azy noho le olona nampitana le fahalalana. Ny antony satria le nampitana lasa misy fiovanana elanelany eo. Azonareo tsara tamin'ny skoto zao nianatra an'izany, misy teny anankiray eto tenenina de atao mifindrafindrafindra tonga ary am'izay enona le teny efa zavatra hafa mihitsy. Tsy haiko se ho anzenanao an'ireny ianao. Tsy haiko misy teny ray zay moa tsy tadidiko le izy. Hafa le tenenina vola izany skoto ato zao mahay an'izay. Izy raha nandrana mantsika izany skoto ato. Tsisy. Inona zao ohatra ny teny ampanaovina ny ankizy de miova rehefa any amin'ny farany ny eny. Mba meo santionana anankiray taminareo nanao skoty. Ohatra. Ohatra, inona? Toerana. De nareo ve tamina nandrana zao ohatra de inona zao ny tenenina de inona ny hafaran'le toerana? De miovy iny rehefa miampita. Rehefa manandrana an'izany tsika de tena hitantsika fa mifianona miampita de mampiova tsikelikely ny hevitry ny zavatra ampitaina. Zay zany mahatsara hoe tsy de marina loatra hoe fa angamba Andriamanitra tsy ato an-trano tsy henon'Andriamanitra raha ato no mivavaka e, inona ny andehanana any am-piangonana. Mety marina tokoa zany fa Andriamanitra tonga any an-trano fa hafa mihitsy le makany am-piangonana ampitana amin'ny vatana lay hafatra. Za zao mino fa hiala eto ianareo de ampitany ho any. De misy iova tsikelikely io zavatra io rehefa ampitainareo any. Za moa tsy tenina le mety miova. Mety le fomba nitantara anazy de mety miova. Enjana tsy haiko hoe be de be zavatra efa niainako moa fa tsy te tantara zavatra lava be fa manjala sa miova le zavatra. Miova io. De inona nataony Losifera? Aleo ny resaka tamin'ny Eva no niresahana. Fa ny zavatra nahavariana koa rehefa niresaka Losifera de fantany fa le Adama koa lehilahy. De jerevinareo amin'izany na Losifera ary lehilahy mba nahafantatra ihany hoe raha anadala ihany de tsy anadala lehilahy fa anadala vehivavy. Azonareo ve zany teneniko izany e? Misy tsy mahazo an'izany ve? Raha ozy Losifera raha samy anadala ihany de aleo tsy Adama fa iny koa lehilahy mitovy amiko ihany fa aleo vehivavy ny adalaina. De ohatra mampalasa saina amin'ny lesbienne sy le PD fa na devola reny gaga mihitsy hoe reto tsy mala samy lehilahy ry zareo reto de mifanadala ry zareo reto. Azonao ny tiako atokavana amin'izany na Losifera ary mba nahalala hoe aleo ty vehivavy ty no resahako fa io mahay manova an'io lehilahy io. Zany misy zavatra tiana ampitaina ao an'elanelany zany. Tsy miteny amin'ny voakety de andao anadala vehivavy tsy zay le izy. Fa misy chance misy zavatra tiana atongavana hoe le fahatsilova-tsainan'ny Losifera. De inona nataon'ny Losifera? Rehefa vita nandrebireby an'i Eva indray nandresy lahatra ny Adama satria ireo no mifanakaikikaiky kokoa. Niova tany amin'izay de tafiditra ny fahotana. De nampianarin'ny Losifera an'ireo anjely miaraka amin'ireo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zao fomba fijangajangana, zao fanaovana anazy. De meny an'ireo. Ianao kosa zao fomba atao raha namboatra arme fitaovam-piadiana. Zao fanaovana tafondro, ty ny fanaovana tanky, ty ny fanaovana misile. Ianao miena an'izany. Ianao indray fomba ampianarina anao ahoana ny atao raha te hiaraka ny lahy sy ny lahy, ty ny fanaovana an'izany, ty ny formule amienanao. De meny meny Losifera an'ireo ray apatelon'ny anjely miaraka tamin'ireo. De ireo ndray reo anjely mivadika ireo misy anarana be dehibe any amiko any. Tsy tiako aparitaka satria mbola mila atao analizy. Misy anarana anjely mivadika be mihitsy any. Misy anarana be dehibe any. Ireo no mampity. Ireo zany le fanjakana tsy hita maso. De ireo fanjakana tsy hita maso ireo indray no miasa amin'ny fanjakana hita maso ka mampianatra an'ireto olo reto. De hoterinomia reto indray no fitaovan'ireo fanjakana tsy hita maso ireo amin'ny fomba hita maso. Mila haitsika daholo zany rehetrarehetra zany De Deutéronomie 20. Reto indray ny fanjakana hita maso ampiasain'izy ireo. Fitaovana ampiasainy, olona ampiasainy ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie 20. Andininy fahasivy. De vakiko ao mahitsika page 180. Mila malakilaky kely fa za rehefa tena miezaka mihitsy ny faraziaingana. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra anao ianao dia aza mianatra manao araka ny fahavetavetan'ireo firenen'ireo. Aoka tsisy eo aminao zay mampandeha ny zanalala ny zanavavy amaky ny hafa. De reto am'izay nampanao fakatoavana, nampanandro, nampanao sikidy, nampanana ody, na inona koa izy.
na manao masim-bava, na mpanadina manao azo tsindriny zavatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa inona ondreo? Hitanao ny mahatonga andreo fa vetavetana ny makany amreo, satria reo le iraky Lucifera, reo no nampitainy an'le fahalalana tamin'izany fotoana hatramintsika amin'ny teny zao. Nomeny an'reto anjely reto dia nampitainy tamin'ireo. Fa nisy tamin'ireo anjely mivadiky reo koa tena nanambady olombelona mihitsy, tena niray tamin'ny zanaka vavy ny olombelona. Reo le atao hoe homme hybride, zay ny anaran'ireo. Zany hoe sady moate olona no anjely. Dia anisan'izany ry Goliata Gatita, ry be da be ny anarany ao anatin'ny baiboly ao, taranaky ny Nefilim ao amin'ny Genesis misy an'izany. Rehefa niray nivady hitan'ireo anjely eo fa tsara tarehy koa ny zanak'olombelona. Dia nisy tamin'ny anjely mpivadika sy ny anjelin'Andriamanitra tao koa miaraka tamin'ireto olombelona reto. Dia reo zany le mana-tsaina intelligent be mihitsy, reo le ohatra manam-pahalalana, reo koa le olona goavana be tahaka ny Goliata Gatita amin'ny 7 metatra mahery, 3 metre. Ohatrohatran'izao zany halavan'izany olona zany. Tena ianao miandrandro ohatran'izao vao mijery an'izany. Tsy olombelona tsotra fa tena olona mitambatra amin'ny anjely. Reo zany no lasa tonga tetỳ an-tany dia nampita n'io fahalalana io. Dia io fahalalana io amin'izay nampitainy amin'reto le fanjakana tsy hita maso, ankoatrin'le voalazy reo fa misy eto Madagasikara. Le fanjakana tsy hita maso, le anjely tenenina teo, anjely ny devoly, anisan'izany ny kalanoro, anisan'izany ny vazimba, anisan'izany ny kokolampy, anisan'izany ny razimo, anisan'izany reny mpanjaka efa maty tany aloha be tany reny. Dia misy ampiasainy zareo, misy ny fanahy ny ampiasainy, misy koa alainy mihitsy ny endriny dia maka ny endriky reny. Raha Kotomaditra, Kely Malaza, raha iza koa Andrenamponomerina, raha Navaly Manjaka, dia alainy daholo reny. Zany hoe le Lucifera taty zany mampita ny fahalalana amin'ireny, dia reny indray no mampita fahalalana amin'ny olombelona. Dia mahatonga ny olona hoe mianjaka eo amin'izay le tiana hidirana. Rehefa makeny amin'ny doany dia hoe mianjaka, dia voalaza tsara mihitsy fa zay efa nanarika olona nianjaka matetetika tamin'izay nanao kung fu. Alana zanahary aloha le olona, efa nanazavy zany teto alana aloha le ambina Andriamanitra kely tavela ao anatiny ao. Azonao ve zany fanazavako zany? Zany hoe tsika zany nampanota ratsy fanary dia mbola mba misy herin'Andriamanitra ihany ao anatintsika ao, miazona antsika tsy ho faty tanteraka. Dia mba hahafahan'ny Satana miditra ao dia tsy tiany le hoe mbola misy fanahan'Andriamanitra aniavo ao anatin'ny olona, dia alana zanahary aloha le olona. Dia iny le teny ampain'olo ny angoro tsantsaka dia alefana amin'izay le angoro tao dia hosorany tany malandy. Ataony mihitsy zany zay tsy mampitamana le Andriamanitra sy satavelo ao anatin'ny olona. Rehefa tsy miala amin'le feona angoro tao mikritsana mafy be dia ala asiany tany malandy, zany miaraka amin'le vovopaty, satria fantany tsara mihitsy fa ny faty ny farany tsy tian'Andriamanitra indrindra ao amin'ny baiboly. Averiko aminareo ihany, ny faty no farany zavatra mahaloto indrindra voalaza ny soratra masina ao amin'ny baiboly. Dia hosorana tamin'ny malandy sy vovopaty ny andriny. Dia amin'izay zany le fanahy le tena tavela, le fanahana zanahary grand zaida, le zaida lehibe tsy tamana tsony ao anatin'le olona. Tena leo be zany Andriamanitra dia miala ao anatiny. Rehefa tsy mety miala amin'iny indray dia miheny toka, apoboany toka amin'izay le olona alana zanahary. Rehefa tsy miala amin'le feona angoro-dao, meny any tany malandy sy ny tany vovopaty, ameny andray ny toka. Tena fara atao mihitsy zay ahatonga ny Andriamanitra leo ao anatin'le olona miala amin'izay. Dia zay mahatonga ny olona torana rehefa avy eo. Ny olona alana zanahary grand zaida tsy maintsy torana aloha. Le zaida ngeza be teneniko anao dia le Andriamanitra pahary mihitsy. Ny olona zany na hitanao mpitsoro toka be iny mbola misy fanahan'Andriamanitra ihany ao anatiny ao aloha miasa miazona azy. Dia alana zay ambiny kely tavela, torana amin'izay le olona. Dia avy eo amin'izay ampidiriny amin'izay lay tena zanahary kely, le zanahary kely na dady arakaraka le teneny eo na raha Kotomaditra miditra ao amin'le olona amin'izay le inona moa zany le tromba. Zany hoe rehefa niala zany le Andriamanitra tena mpamorona miditra amin'izay le tromba. Dia iny le nazavaiko taminareo hoe zay ho mahatonga le olona mifanitsitona, satria tsy compatible amin'ny vatany ho le fanahy. Efa nanazava zany taminareo zany hoe ny fanahan'i Jehova ihany no mifanaraka amin'ny vatantsika. Dia rehefa vao asiana fanahy fo amintsika dia mifanitona. Zay mahatonga ny olona demoniaka, mahatonga ny olona hoe demoniaka hitoerana demonia. Ny demonia dia tsy fanahan'Andriamanitra fa fanahy avy any amin'ny Lucifera.
de satria ny olombelona nitsofony Jehova tamin'ny fofinainy foa de lasa olombelona. Ny fofinainy Jehova ihany ny compatible amin'ny vatan'ny olona. Azonareo ve zany fanazavana zany ndray aloha e. Dikan'izany a marary ny olona rehefa tsisy fofinain'Andriamanitra ao anatiny. Mahatonga ny olona marary eny amin'ny hôpitaly, marary tsy mety, malezolezo, reradava. Tsy ampy tenin'Andriamanitra ny olona matoa sepitra sy marary. Satria le fofinain'Andriamanitra de velomina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. De zay mahatonga an'i Jesosy hoe mamono ahy ianareo satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. De zay mahatonga ny olona reradava, malemy, kivy, marary lava. De zay mahatonga zay omeo tenin'Andriamanitra izy, nandefa ny teniko mba ahasitrana azy. Satria misy fofinain'Andriamanitra ao, de le tenin'Andriamanitra ny comprimé mamehery nandray amin'ny laoniny an'le hery. Zany ny teneniko anareo hoe raha misy lehilahy lehibe 5-valopolo taona eto mijoro eto tsy manompo an'Andriamanitra, fa misy 5-valopolo taona eto tena manompo an'Andriamanitra, samy hafa ny herin'ireo. Le tsy manompo an'Andriamanitra jereva efa manjoko mila andady amin'ny tany ny lohany, fa mila hitady manisa vitsika izy sisa fa tsy hitany vitsika. Fa ny 5-valopolo taona manompo an' Jesosy de ohatra ny dada randrenatoandro asiotehaka ho an' Jesosy zany. Satria ny fanahin'i Jehova de mamerina amin'ny laoniny ny zainina rehetra ao anatin'ny olona. Raha misy zany ADN na zainina nataova ao anatin'ny olona tady tsy lavirary, de rehefa vao tonga ny fanahin'Andriamanitra de miverina amin'ny laoniny daholo eo rehetrarehetra eo. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe Lazarosy mivoa. Le teniny tonga de tonga fanahy tao anatin'ny Lazarosy, verina indray Lazarosy de iny nitsangana tamin'ny maty iny. Noho zany raha marary ny fiainan'ny olona de tsy comprimé loatra mety aminazy aloha na fandidina loatra any amin'ny hôpitaly, fa omeo tenin'Andriamanitra izy aloha amierenana anazy amin'ny laoniny. Zay le nandefa ny teniko mba ahasitrana azy. Fa io tsy zakany devoly, de alany devoly io le ambina tenin'Andriamanitra io de manomboka vidany olona, de manomboka manjenjeny, de manao tsy fanao am'izay, ary manomboka reraka am'izay ny olona reradava, satria tsy ampy herin'Andriamanitra. De ohatra zay le dirana tromba, miditra am'izay le tromba de tsy mifanaraka am'le vatana, fa nitsitona am'izay le vatana ohatra ny te hipoko zany satria tsy zakany eo. Izy nareo de io le nitantaraiko anareo fa trenitenimboatra lasa manao feon-dehilahy nefa vehivavy. Zany raha kotomatiritra, inona nolainareo amiko? De maka antero, de izy miteny iny attention, efa satana velona ny ao anatiny ao. Eo mihitsy ny ampimanako ampieny radio rehetrarehetra ho an'ny olona zay efa nahita olona nietsika tromba na mietsika zanahary, de efa satana io miteny ao anatiny eo io. Ny feo an'ny satana nefa efa nresaka an'izany tetsika, de misy toana afaka mietsika eto Zokilanto Randrenatoandro mahay manazava betsaka koa makasika na fréquence. Ny feo an'ny satana nefa de mamoaka fréquence mamotika olona fa tsy manasitrana olona. Azonareo ve zany fanazavana zany? Me manomboka mesarotra am'izay ho le izy. Nisy manampaizana nandinika fa nanazavana zany teto rehefa alefa ho le fréquence 432 tsy tadidiko fa na efa nantaniko an'zy moa zay, de nalefa de misaraka le zavatra eo amboniny. Raha eto amboniny ity zany de asina vina fasika boribory, de rehefa alefa le feo de maneno de misaratsaraka le fasika, misaratsaraka. De rehefa alefa am'le fréquence 442 nga misy zay, io fréquence 442 de voalaza fa fréquence ny fitiavana de lasa mitambatra le zavatra eto, tambatra mba hisy taontsika mba hijeren'izany eto documentaire. Tsy kristianina nampianatra an'izany fa tena hoe fandiniana tsotra. De misy zany karazana feo, karazana fréquence manambatra olona, manambatra mamerina amin'ny laoniny, de lasa mirégénéré na ny aretina ao anatiny ao lasa mirégénéré, lasa maniry, lasa mame anticorps ny olona. Raha tsy mino zany ianareo manandrama ange nareo ahy fa za mbola tsy FPVM de nahalala an'izany. Afa mihitsy rehefa miditra ao fiangonana ka organe no ampiasainao. Za tena mbola resy lahatra am'izany hatramin'izao, tena afa mihitsy. Tsangany ny tanana zay mivavaka tany amin'ny fiangonana misy orga be reny nareo, le orga be le te fa midira am'ireny nge nareo hoe fa to de ohatrany te hitomany zany ianao mianao an'le izy. Tsy haiko nareo na mba nandinika an'izany, ohatrany hoe torotoro zany ny fanahinao, te hivavaka zany ianao, te hifankaty zany ianao, satria le fréquence na feomeny misy fitiavana, fréquence fitiavana manambatra.
de mitambatra le sainao lasa te hitiany dada sy neny te hifamela heloka mivady satria le feo eninao feo any fitiavana feo an'Andriamanitra le niteny hoe zanako asany tanako aditiko ihany fa anao mifanohatra amin'izay ny satana ny satana amin'ny feon'ny satana de reny tonga aloha leola de nala am'izay zay Solange avy eo am'izay miala ahoana ty hoe langa mafy be peko niteteo la atria le fréquence mampisaratsara-tsaina ny ao anatiny ao azonao tonga de misaratsaraka daholo na fitiavanao anaty te amonomon'olona zany fotsiny izy dondomikely ao atany la azy dondomikely satria efa nisaraka izy io de io le zavatra ampidiriny le devoly ampidiriny io mampisaraka de lasa misaratsaraka ny ADN ny olona misaratsaraka ny zaina ny olona de lasa marary lava izy avy eo satria tsy manana antikôry hiatrehana tsony ny aretiny fa sarahany satana daholo reo de zay no mahatonga antsika koa hoe fidio tsara koa ny hira enona fa misy genrena hira tena mampisarasara bazana fa tsy mampifankaty intelo zao nanitsy an'izao teto tanànandrano fa mbola miverina atao amiko foana ny feo zaho ony tsy tia fiderana langa any devoly zany efa betsaka taminareo nahitana andia deran'Andriamanitra misaotra fa ozy aho hoe misy kosa ny fantatro hoe zany tsy avy amin'Andriamanitra zany bakiry zany za efa demoniaka mahafantarana zany tsy nisy bakiry Jesosy zany ka mitindiklintin aoetsa Jesosy tsy mampitambatra zany tsy tiako be Jesosy tiako be Jesosy aiza zany anao hoe mampetsika filany zany azonareo ve zany teneniko zany tsy le genrena hira nge ny ratsy zay nge tsy miteny andevola tsy andevoly alo veriko ihany na de efa misy leo be ary eny an-trano any fony ademoniaka be hoa mihetsika Lucifera tsy miteny olo zany izy ao anatiko fo mira fifoazana misy ranabavy kely zay nirina ny anarany fo mira fifoazana mankena ho atena tsy tia an'izany tonga de tsy tiany satana satria mirehatra be anaty lohako sy mivatako ohatrany hoe dorana amin'ny hafa amin'ny hira fifoazana tena mamaya tsy fantatra korinona ny antony tamin'izany maya aza mira hoa mangino ty de sa de tabatabaiko le oleo mandra-panginana fa raha vao mira FFPM sy inona moa fanampin'kio de mitovitovy tsisy valaka amin'izany ihany fa rehefa mihira am'izay reo ohatra le hira somary tsy évangélika pure fa ohatra hoe mipira azy mipira an'izao tontolo zao ohatra le pira azy ohatra zany sao de tezitra ny tompony le hira ohatra zany hoe na ka ohatra hoe zao tontolo zao mihira azy de faly le devoly ao le roa faly ery izy azonao ny tiana tongavana am'izany tsy laza zavatra be fa mino fa azonao zany teneniko zany misy karazana feokira sy hira zany tsy manambatra fa tena mitondranao amin'ny filan-dratsy fotsiny misy fotoana eno ty teneniko anareo ty misy fotoana alao io feokira io alao le tonony de eno fotsiny le feony manandraminareo miala eto misy hira-pivavana ray aza en'olona le misy tononkira me Jesosy ao anatiny fa en'olo le feokira fotsiny fa na ianao eny ary de ahita hoe tena tsy milamy maranga zany feokira zany tena tsy avy nareo tsy miteny za tsy an'olona tiana ty fandana aloha de andramo any an-trano any fa reny le mampetsika an'le fréquence mampetsika an'ny satana tena misy karazana feokira nge tena tany midoamy mihitsy no namoronana anazy tamina netsika inona moa tromba tsitsy de tanina namonany ao zany misy karazana mihitsy tena hoe mampisaraka ny ao anaty eo de lasa rera-davy io marary lavy tsy maharesy fiainana mihitsy olo io mety ny deritsika tena tsinjaka be tsika teo fa tonga any an-trano ndray de inona ny olona tsy mandreraka rangato an-trano ato manahirana be ndefa izy amin'io avy nakahery nanao fiderana azonao tsara be zany ary mpandresy orakoraka mpandresy ny oraka daholo tonga an-trano am'izay aiza ndray tsisy hanina ndray tsisy ekolazy ato an-trano ato mandreraka mihitsy zany reraka Jesosy tena paherezo nefa zany olona avy nidera na avy mivavaka zany tokony olona matanjaka be ara-panahy zany tokony hoe raha tena connecte tamin'i Jesosy ianao verina am'lohany daholo ny ao anatinao mahazo hery be anao ninina zavatra mitranga de aminao zany tsisy dikany zany zany hoe maivany zany satria nahazo inona ianao nahazo hery de trandraho zany zay de i Lucifera daholo mampianatra an'izany
zany zavatra teneniko anao zany hoe ampianariny hoe zao ndray mifanao andreo kristiany reo a ty anaovana anazy teo am'ty ireo zao fa manomboka tady vavaka ay any ndray isamborana anazy mody ataovy an'izao ny tonony ty anaovana ny feo fa zao ny anaovana le mozikany fa atsika ihany le tsy io a fa mody asivy jesosy fotsiny ao anatiny ao mody ataovy hoe jesosy de zahay fa aloha izy tsinjaka ao fa tsy mitondra nininina ho azy miala eo izy tsy mahaforona inony afatra rehefa mieny zavatra na mijery zavatra de aoka atao mampandroso zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso mandinika ianao ianao ve mahazoery mifanahako am'izany enoy mihitsy aloha le zavatra mandeha mahazoery ve mifanahako jesosy zany a jesosy fa tena tsapako fa tena misy herimiditra fa tena misy herimiditra ao anatin'io de ampianarin'ny satana an'izany de veryntsika ny am'le hoe reto a mpanompon'ny satana reto Lucifer reto ina moa dadarabe Pimasy de atorony any dadarabe am'izay hoe hitanao ry dadarabe ozy le kalanosy le dady tonga zany le tromba de manoro an'le vehivavy ny aretonao ianao marary andoha marary kibo anao zany ianao maka borona maka ohatra hoe tsy borona fa maka ina moa zany misy ameo anarana azo anankiray ny hoe fandirano de asivo ranona vovonkazona mpanjaka be ny tany de asio famato de asio an'izao de alaivo reo a de taneo reo de reo no asidina anao zay ozy masina ozy zay ozy masina ozy zay ny atorony zay ve dady zay io zay lasa ianao mampiatra an'iny de enonareo tsara am'izay le fanazavana alainao le zavatra avany amin'ny doany a efa asiny efa asiny composition zany a avany aminy ireo le vovon-javatra atao amin'ny doany iny zavatra nomeny anao iny a tena remède avy amin'Andriamanitra iny ino le anazavana anazy a Andriamanitra nanome any Lucifer ny fahalalana de Lucifer nampita azy tamin'ny kalan'orosy ny vazimba de ny kalan'orosy ny vazimba nanome azy any dadarabe de dadarabe nanome azy an'le marary tonga atao amin'ny tao azonareo ve zany teneniko zany narary zany ny lohanao ohatra fa ohatrany tsy azonareo ohatra mijerinareo narary zany ny lohanao de ozy ianao nisy namosavy a tonga ao amin'ny dady ianao de izy dady andraso aloha iantso masina ozy aizanareo de atsony eo zany tonga le masina io zany a na le razimo na le kalan'oro na mandangy atsotra zao fotsiny izy e fa tsisy nininina eo misy koa zany de tonga io masina lazany io a manoro anao minany ianao an'ty ty de atorony anao tena fanafody natoraly avy amin'Andriamanitra mihitsy io tenenin'io ohatra tsy ampy calcium ianao ozy ny dady ndanana mihinana vorio-hazo ravo mifito teny anao tena zay mihitsy no izy tena zay mihitsy ny natoron'Andriamanitra fa ny tena loza am'izay rehefa avy eo fa zao a ianao io misy namely ampiny an'izay am'izay le izy isy namely ianao io boribory volo namely ianao io a hita amin'ny masiny io eo akaikikaikinareo mihitsy ty retony ianao a ty hoaninao a maraina atoandro arivo ty andronao sady omeny am'izay anao le potion avy any amin'ny satana no ampediny amin'ny manodidina am'izay anao rehefa avy eo azonareo am'izay le paikapaikaditsika hoa io tena volosatsika manta mihitsy reto mpanompo sampy mandangy milaza laingy reto azonao am'izay le izy a de lasa ianao nampiarinao ty ony a ozy izy dady alefa eo amin'ny tolanam-baravarana de alefa ao amin'ny tokonana de alefa any ambany ondana tsy fantatrao fa iny zavatra meny iny ny antenina am'izay ahafahany mifandray ao an-tranonao amin'ny alalan'iny zavatra meny iny fa le fanafody meny anao le tapatapakazo tena fanafody ara-natoraly tena ara-medikaly mihitsy iny meny anao iny hoe reto ny taniana de ny tanianao tokoa ary le zavatra tanianao le zavatra hoaninao am'izay a ohatra ny sitrany ianao satria le remède tena Andriamanitra namorona le zavaboary fa tsy izy tenena raha vao tsy mazava sao de amadika zavatra hafa ianareo a azonareo ve zany teneniko zany e zany hoe le zavatra ny natoron'Andriamanitra anazy no ameny atsika de rehefa sitrany tsika avy eo de ohatra ny sitrana nina tena ny sava le izy telo andro tena mahay le masina azonareo am'izay a tsy le Andriamanitra mpamorona tsony na azo ny tera sy ny azy fa le masina tamana am'izay ny sainao mieritreritra hoe tena mahay le masina fa ny tsy fantatrao fa tao anatin'ireo zavatra menyreo fa nampidirany devoly sady omeny an'le tena fanafody tena hoaniny ianao no nampiny devoly lasa possédé am'izay anao arinan'iny de raha ohatra ny ty hoa le aretina de nampidiran'le bebe kely no ty ianao de ozy izy ty manao hoe petra tsara lahy ty zany le aretina ando kely
de tia mijahatra fa tia miditra. Azonao ve zany fanazavako zany? De ohatra ny janona zany le aretin'andoha fa efa niditra ny lehibebe nisy rehefa tonga mono lehibe mipetraka ny kely mipetraka retin'andoha fa zao miara-mihetsika tsika sela orindrina kely eo za mihitsy eo de mipetraka tena sitrana lasa am'izay ny ray volana ahetsika dady am'izay le odiny ary satria ao aminao fa misy an'le inona moa le ody gasy mihetsika ny aretinao an-trano fantany fanandray vola ianao zay ahetsika mihetsika le tiana lana miampy an'le tiana ampidiriny lasa miara-mihetsika ohatra nararindray ny lohako zany ohatra ny lasa ny ampy areti-kibo indray le izy tena ny ampy ratsiratsy de anorony teo manodidina hoe taiza moana le sitrana tamin'iny tari amin'ny dady tari andana makany fa izy nasitrana anao azonao am'izay le paikady ratsy laingany devoly ao anatiny ianao zany nieritreritra hoe izy nanasitrana anao nefa le fanafody tena avy amin'Andriamanitra mihitsy io nasitrana anao io satria le zavatra mena fahalalana avy any amin'Andriamanitra nampitainy am'reto satria Lucifera de asatana n'Andriamanitra de io natorony hoe mianina pinan'zao pinandrarezina mira mamoaka an'ity reo fanafody amin'ny pharmacie hoaninareo rehetra reo tompoko de avy am'ireo plante reo daholo nakanan'ireo fa Lucifera sy kalan'olo mahalala hoe bozaka atao an'ity taniana de mahasitrana aretin-damosina ty ampinan'ity atao de mahasitrana aretin'andoha tia minany ianao ohatra hoe minany ianao society de atao ana ho anareo le misy artrose marary de tany eo de hoany minana mahireza mihinana society de afaka de zany zao atorony dadarabe hoe society ozy masina society ozy masina de ohatra le masina zany ny tena mahay sitrany ianao le society adinao hoe Andriamanitra namorona azy fa le masina mahazo voninahitra azonareo am'izay le zava-misy verina indray anao makany dady eo tena narary efa hita masina io efa hita masina ka izy ihany nanao an'io ve tsy ho hitan'io azonao ka efa hita masina tonga anao tena eky ary tena mahay le masina aza miteny ozy izy efa hita masina tandre misomitraka tsy mikipy midana miviny tady vitsika manambady ianao vitsika lahy de zay ndray za koa raha vao miditra am'izay resaka zay de raha vao miezaka mihitsy mba ho sérieux tsara aloha androany satria ty resaka ty mila sérieux be mihitsy izy ty mantsy de asain'ny tady ianao zao zavatra tsy de fa hitahita rehetrarehetra zao ianao zany efa somary azafady fa ratsy ihany ty terme ty ohatrany amerideny azafady efa tena atao mihitsy zany efa izy zany manapirofo anao fa satana ampitediaviko tsy misy mila kolameny ty de lambahoany de toka vola tsy vaky rehetra ao aminao 100 000 50 000 25 000 10 000 dimanjato za mantsy atero makaty ozy fa ilay masina maika be mahery anao avany azany kolato za raha mbola tsy nihinana ozy dady ilainy on'io hoe ilainy any tonga any fa eto amin'ny masina lasa mody ianao fa amena amin'ny masina ty de ionona ny fahatezerana voalasy ianao masina izy koa nihinana an'ty eto hoe lany dady aloha ty akoho ty androany lany dady ny akoho izy mpiandro doany teny amin'ny teny akady efatsoro lokony e fotsiny mahita an'le olona manatitra an'le fanatra izy akory pastera ny kalan'orinana an'ireny ao akondrinina fa de rehefa lasy reny de zaray ny mpiandro doany rehetrarehetra fotsiny reny fa izy raha vao kelikely no menao hoe ntsohony fa mbola ao zany fa mpiandro eo fa lasa mpiandro eo amitsika mantsy reralahy zay raha vao kelikely no menao eny de manopa sy manozina mihitsy io dady hoe ty vele tsy mba ateriny lahy ty aza mahity zay ilainy lahy lela tsahy varary ty sy ny rehetrarehetrarehetra any azafady fa tena za mihitsy raha vao kelikely fa rehefa bebe no aterinao eny miaraka amin'ny vola tsasy tsy taitra ianao hoe karakarainy masina io fa hitany eo za masina fatany zany hoe ny masina koa ka zany malala hoe kely vola sy be vola eo ampiangona ao amin'inona moa ao amin'le andehanana eo azoazonareo ve zany zavatra tany sainy zany de rehefa avy eo verina any ianao efa hita masina ameny ndray ty io ndray le tolotsaina zao ndray anaovana azy efa marary mena an'ity ny aretinao zany efa sady ara-médical nefa lasa misy ara-panahy am'izay eo efa misy aretina avy amin'ny kalan'ora tafiditra ao anatinao tamin'ny lalan'le sotrony le rano sotrony sy ny voany sy nampandronany de voly manjaka ao anatin'le olona am'izay iny manomboka ameny zao rehetrarehetra lasa ndray mandro amin'iny ty ndray hony tanieny fa nisy tolaka hontsika le vehivavy boribory volo zany hony no namely atsika iny misy mandondona zareo aloha zany izy zany mandono zany jereny tantinina bory volo no ao zareny aza-pidirina fa zay mihitsy angambano izy zay bory volo miditra ao an-tranonareo manomboka eto de fahavalonareo mianakavy zany mihitsy ny manompo sampy ka na olona ohatrany tsy de naninona ary fa tena amin'ny fitiavana izy anatitra mangazo eo mody manatitra mangazo ty amin'ny savy ndray zao ny atongavana azy nefa tena tamin'ny fony
zany nge ny asany devoly zany e, de lazay fa mandangy koa fa raha tsy zany de manomboka eo anao lasa olona kôdikôdy a malimalina sao de misy mamosavy ampidirana raha ty ndray ozy izytsika hoa de nampidirana ty ampidirana ty ngezangeza ty ndray ianao ty ny anao ty efa ngezangeza efa tsy vitsika manatody tsony ty a efa tena mila le tena vitsika amin'ny fababy reny mihitsy ty na lefa ohatr' zao mihitsy a reny ny ilainy ty a de ndana maka volombavana lioany ianao a de maka anreto a nifomboay a sa masika be ho vadinao io raha tsy nifomboay tsy mahavany olana io ohatra zany fa misy mihitsy zany eny Afrika tena misy zany teneniko anareo zany de alainy de composeny vitany zany hoe mahatonga anazy mitady zavatra ngezangeza efa lehibebe zay le napetrany eo am'le olona de ametraka ngeza lavitra no izy lasa ndray iny androna tanehana sotrona nitra de ozy am'izay ndray ty mitra hoe mangina aloha izy am'fazany re zao ny ato ozy izy ty fa rehefa tonga ny ray isondrosiny telo volana miara-mihetsika am'izay izy telo miara marary be ary marary lavitra noho ny teo aloha foana ny olona manantona doany sy manompo sampy rehefa avy eo ny hafarany rehefa tena manomboka ampidiriny dady eo daholo ty rakoto maditra kely malaza raha lay jivongy raha navaly manjaka sy rianina tsy tantsony zay ampidirinao aminao ty izy hoe tena efa tena enjany ty mahazo anao ty efa enjany ty e dikan'izany efa enjany zany a efa ho tapitra zay lay inona moa lenina zany moa filazany zany e misy karazana dady be de be ampiasainy ao mantsy masina ampiasainy a tapitra zay le masinao mazava aminareo ve zany de inona am'izay lalaloviny eo am'izay ianao asainy manatra an'izao manatra kolamena manatra zanak'ondry manatra ombola mazava tapitra aterinao ao mifanananao fa tsy sitrana tsony ianao de mitady a fanahy lehibe lavitra no ireo io vo afaka ao am'izay iza raha ny fanahy lehibe lavitra no ireo raha fantatrinareo ataovy mafa iza say daholo na tonga antsika lasa mpivavaka amin'ny akamarony efa le tsy sitrana tany amin'ny dady sitrana tany amin'ny dadarabe satria efa tsy hitatsony zay dadarabe ho ale ndray efa tapitra alakale na fanafody zay hoanina efa tapitra de ny hafarany tsy maintsy mitodika hoe or grand milanao am'izay nge ay e tena mbo avy mo reto izy ny tompo hoe za ny anaka tsy lavitra fa teto foany e fa mbola nitady vaolana avy ary zanako a de iny am'izay anao le ametraha-tanany hoe miala am'izay nareo izy nareo ny tao zay anina hoany ato zay anina miala tao de mipitiky iny de mipitiky lita farany tsy izy rehetrarehetra sitrana marary rahala ohatra anazy zao a ataovy mafy ho any Jesosy sangana marina antsika efa tapitra lera midimy zao misaotranao za arira ayo fa tsy nafeninao ozay tena sitrakao toko ombazo anainisy sodra Jesosy a nivakivakiana teto reo rehetrarehetra velam-pandriky satana sy Lucifera tezitra be izy zao tsy anantona dadarabe sy mpimaso tsony zao mpieno radio manomboka androany fefa fantany hoe akay fahalalana avy any amin'ny Jehova daholo reny de ampiasainy Lucifera ho amin'ny voninahiny satria ty teny Lucifera de te hodokafana de ohatrany hoe izy ny tena mahay nefa nge tompo zavaboarinao daholo na mibozaka re zavaboarinao daholo reny zavatra hitanay reny na ny voaroy azo zavaboarinao na ny goavy na reny zava-maniry hitanay eraky ny lalany reny fantatra fa fanafody daholo reny fa tsy hainy eny mampiasa anazy satria ny mpanompon'ny Lucifera no atorony an'izany raindray de lasa ohatrany hoe tena mahay be reo kalanosy dady reo de tompony malagasy mihitsy satria ohatrany hoe manam-pahaizana tsy fantany nefa fa misy Andriamanitra lehibe lavitra noho izany a de ianao Jesosy Kristy tompo zany fantatra fa tsy misy fahefany ety ambany masoandro lehibe lavitra noho ianao mantsy no nanosika ianao nandrava ny fanjakany Lucifera hatrany an-danitra any a ka nanjera azy taty koa de misaotra indrindra ny am'izany rehetrarehetra zany a de mametraka ny mpieny rehetra eo apela tananao ary am'izao famaranan'izao engany mba hampahiratra ny masom-panahanay zany ka iza rehetra koa mba ilaza tahaka an'le mpilazan'ny mpaminany hoe raha iza sy ny ankona kosa de anompo an Jehova izahay ary hitako ny lala tsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako zany tsy ho any amin'ny Lucifera tsony zay ampy zay samy miteny ampy zay fanompona sampy
fandehanana any amin'ny dadarabe am piskidy am fanandrona manao masombava ampy zay teneny mitsy amin'ny foloha tsy ho antsony a Jesosy a teneny tsy hanompo an'izantsony a Jesosy a tsy hanompo an'ireny teneny mitsy tsy hanompo an'ireny tsony zay malagasy izaniza fifoazana tsy hanompo an'ireny tsony mpandaingy reny rainlaingy reny sady fananana inge ritry raha reny Jesosy nita malagasy ny fananakarena indrindry fa vao maika miha mahantry ampediny reny zay alainy ny akolana itokomba ataony rony alainy ny omby mazava aloha tokony vonoany mba ho zaraina ho amin'ny mpianakavy ny finoany lasany any amin'ny doany any zany inge Jesosy mahatonga anao mijoro maniraka amin'ny miaramila anao androany ampafantatra ny olona ny fahamarinana Lucifer ka ile nazera tany an-danitra de manao tsipaky mialaina taona olona maro izy anompo azy araka ny voalaza Jesosy 600,000 isan'andro ny olona maty ny akamaroan'ireo dia any amin'ny elo daholo satria manompo any Lucifer ringana ny olona Jesosy mba hampio zay Jesosy tsy anaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa iova ny fanavozana ny saina ka mantatra tsara ny sitraponao sotra indrindra Jesosy de mametraka mpieniny onjapeo eo ampelatananao mba hananany fanapahan-kevitra androka an'ireo fanaratsy ka melohan'ny amarananay de horoanay ireo devoly satana zay manao valy faty ny asana kalanoro vazimba ny asany Lucifer rehetrarehetra eo akarano aloha zay voainy ranonareo aloha zay nitondra rano na any atokantrano any ara Jesosy de amoaka ny rano zay vavanay ho lasa rahanao ivavaka zay mba ho lasa rahanao reny amin'ny tenay ny asan'ity Lucifer satana ty fa reo le mpamitaka reo ary efa naverimberina teto foana Jesosy fa mamitaka reo devoly reo araky ny ronan-tsary teo sora Jesosy reny ny rano reny ampelatananay reny sokafy arany rano ho an'izay misariny mitondra an'izany misariny Jesosy ninina tsy nambolenao aevaevao amin'le rano ny tananao aevaevao amin'le rano ny tananao ninina tsy namboleny tananao amin'ny rano iny de amin'ny anarany Jesosy Kristy vela tsy mantsaka va Nazareta nafany mandoro tsy mandevina asany devoly satana ao anatin'ny rano io zany torina anatin'ireny rano reny tsy manan-kery tsy manam-pahefana ao anaty rano tory any amin'izay fa mpandaingy mena rana ela satana dory ny Lucifer dory kalanoro dory ny asan'ny vazimba dory tanteraka mihitsy levony amin'ny rahanao zany levony amin'ny afo masonao zany fatorana amin'ny rahanao levona teneny hoe levona amin'ny anaran'i Jesosy levona may teneny mitsy may kalanoro mena rana ela may satana Lucifer Belzeboba may fanjakany aizinao anatin'io may farafakeliny zay Jesosy na de tsy mahay anarany devoly betsaka androany mba nahe satana na alalan'izany Belzeboba zany devoly zany reo nefa androanay tamin'iny rano iny levona de zay rehetrarehetra iaraka anamasina andreny rano eny amin'ny finoana araky ny teninao hoe ny teninay no hanamarinana anay angatao zay tianao de zay iaraka anamasina zany ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanamasinana ny rano ho lasa ranao sy afo masinao andoro sy andevina ny asan'ny devoly satana ny anatin'ny tsiraray avy any kanizaniza marary ninina olana raha vao misotro mamafy zany rano zany de levina sy mongomongo ny fanjakan'ny satana rehetrarehetra sora Jesosy ko amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fany masina sotroy amin'ny anaran'i Jesosy aloha zay nitondra sotroy zay tsy nitondra de vavaka fotsiny Jesosy ny ranao no sotronay Jesosy amin'ny finoana ny sotronay an'izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy reny Jesosy andranao sotronay korinany anatinay ny ranao Jesosy any amin'ny taolana any amin'ny troka hatrany anatin'ny kibo rehetrarehetra ny tsinay hatrany amin'ny sarakaty rehetrarehetra any korinany ny ranao Jesosy sora Jesosy ty ny tananay apetraka amin'izay faritra marary anay androany io devoly mpamitaka io kay ainareo satana mpamitaka nareo roanay fa tsy mila nareo tsony zay tsy miaraka aminareo teneny mitsy tsy mila nareo tsony zay Lucifer tsy miaraka aminareo tsony zay ry satana saraka tsika manomboka androany saraka manao divorce amin'ny fiainan'izao tontolo zao tsy miaraka amin'ireny tsony fa manomboka zao Jesosy any ny tomponay ny asan'ny devoly satana kosa de ompitehany amin'ny anaranao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy mantsaka va Nazareta afany mandoro tsy mandevona alefa adory amin'izay ny devoly satana anatinareo any roay devoly mpandainga hoe mpamitaka ny anaran'i Jesosy
roay aza mielana mihitsy. Roay de raha vao nara sotroy amin'ny anaran'i Jesosy. Fafazo amin'ny tenanao, fafazo amin'ny tenanao amin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anarany lefa may. May. Devina tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Devina ny tokantranony olona tsirairay avy. Roay mihitsy e. Mpamitaka hoe miala fa mpamitaka. Mpandainga hoe. De volom-pandainga alefa. Sero any amin'ny kiboany. Any amin'ny loha rehetrarehetra any. De volom-pangalatsaina rehetrarehetra. De volom-pangalatsaina any amin'ny sofina rehetrarehetra any. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hatrany anaty kibo rehetrarehetra any. Miala any. Miala anaty kibo any. Lefa azo tapahana fa tsy maninona. Azo tapahana amin'izay. Misaotra anareo ny amin'ny Facebook tahin Jesosy. Facebook efa azo tapahana. Azo tapahana ny radio fa tsika manohy a. Manoitsika fa afaka tapahana amin'izay efa midimy ora. Afaka manoitsika ato trano zao a. Tsy amialatsika mihitsy. Aza manaiky tahin Jesosy daholo ny any amin'ny Facebook rehetrarehetra. Samy ho tahin'Andriamanitra mirary fahafahana feno. Ho antsika izay nanatrika feno a. Izao fampianarana androany zao de mba apitapitao any amin'ny namintsika rehetra any a. Tsy vidy anatanteraka le teny Jesoa ampaminany manao hoe raha zasy ny ankona kosa dia anompo an Jehovah izahay. Bye Lucifera teny eny bye Lucifera hoe bye Lucifera. Bye tsy miaraka aminareo tsony zay. Tahin Jesosy daholo ny any amin'ny Facebook sy ny any amin'ny radio any. Azonareo tapahana ny radio. Tsika kosa mbola manohy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka ny etapin-doha ka hatrany am-paladiso.